Anisan'ny nasainy ianao anatin'izao fiombonana latabatra amin'izao azo antoka azoko antoka mihitsiny fa matotsika tsiraray avy eto amin'ity fitoerana ity dia satria mangetaheta te iray mihoatra amin'i Jesosy. Aoka tsy hiovy izay antony izay antony mandrisika antsika izay na ny motivation antsika tsiraray avy izay antony nitson'Andriamanitra anao ka antony anakekezanao an Jesosy Kristy. Aza vela izy zavatra anova ny fijery, anova ny fisaina, anova ny famindra, fa rehefa Jesosy ny tanjony dia aoka Jesosy hatramin'ny farany. Amen. Dia tsika tehaka mafy an Jesosy sady hitsangantsika. Hivavakantsika mialohan'ny ten'Andriamanitra. Hivavakantsika mialohan'ny ten'Andriamanitra. Vavakantsika tompoko. Ray tsara indrindra masina sady mandrakizay tompo avo indrindra loharan'ny fiainana. Mpandresy, mampandresy, mandrakizay. Misaotra Jesosy fa ianao no matoy izao anay. Ianao miambonahitra, ianao no ankalazaina, ianao no deraina tompo, ianao no asandratra. Tonga eto izay Jesosy, manondrika ny lohanay ary mampanaiky ny fonay. Ny amin'ny fitarianao sy ny fahalebiazanao Andriamanitra. Fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Andriamanitra be famindrampo ianao, Andriamanitra masina indrindra. Andriamanitra loharan'ny fiainanay. Very zahay raha vao tsisy ianao. Tsy tafajoro izahay raha vao tsy ianao ny ankinanay Andriamanitra. Tsy mahay manao na inona zahay Jesosy raha vao tsy ianao. Jesosy eo tario zahay. Jesosy eo amboary zahay. Jesosy eo raiso an-tanana momba ny tsiraray avy amin'ity fotoana ity. Aoka ianao Andriamanitra ny azo aina eo amin'ny fampiasana anay Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy atolotray ny fonay eo am-pelantananao. Volavolao Andriamanitra tahaka ny fanaon'ny mpanao tamin'ny manga. Aoka ny endrika izay ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny fahitanao Andriamanitra no endrika isehoana sy hitrangan'ny fony tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy, na inona zavatra mitranga dia aoka tsy volavolain'ny zavamisy na nitrangany zavatra ny fonay Andriamanitra. Fa aoka ianao Andriamanitra no andray tanana amin'ny fony tsiraray avy. Atolotray ny fonay Andriamanitra. Atolotray ny momba anay rehetra. Atolory ny tenantsika tsiraray avy ho an'i Jesosy amin'izao fotoan'izao. Atolory azy ny fonao, atolory azy ny mombanao, atolory azy mikasika anao rehetra. Dia tena mihitsy Jesosy atovy amiko arak'izay tianao Andriamanitra. Jesosy eo, foko anao ny fisiko, foko anao ny fiainako, foko anao ny fiteniko, foko anao ny momba rehetra. Izaho manontolo, atolotro anao tsy misy fehitra Jesosy. Aoka ianao ny mpanapaka eo amin'ny foko Andriamanitra. Jesosy eo, ampanginiko ny foko rehefa miteny ianao hoe mangina ny foko. Ampiteneniko ny foko rehefa miteny ianao hoe mitenena. Jesosy eo am-pelantananao ny momba ahy rehetra. Ka na ny fiderako, na ny fisaorako, na ny fankalazako, na ny fanandratako ny naranao, dia aoka Andriamanitra tsara indrindra ho fitarian'ny fany masina avokoa izany rehetra izany. Amin'ny anaranao Jesosy, aleloia, amen. Fiadanan'i Jesosy ao amintsika rehetra. Raha sitraka koa dia tonono ny fiadanan'i Jesosy ao amin'ny olona akaikinao androany. Aleloia. Ny feonantsika tahaka an'izao dia feonan'ny olona matsapa-tena fa tsara Jesosy. Ny feonan'ny olona matsapa-tena fa tsara Jesosy dia tsy misy ankoatra ny vokatra ny fanao, fitiavana, fifaliana ihany koa. Akoa fe ny fifaliana foana ny fonao satria tsy eona amin'ny olona ianao androany fa eona amin'i Jesosy. Salamo fahina amin'ny zato novaka itsika rehetra. Salamo fahina amin'ny zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fahina amin'ny zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia. Miderany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonona ny fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Amen. Aleloia. Fiderana ny tokony hivoaka amin'ny vavantsika isan'andro isan'andro. Fiderana ny tokony vavaka voalohany hivoaka amin'ny vavantsika vao mifomaraina. Fiderana ny tokony eo am-bavantsika mialohan'ny andriny lohantsika. Fiderana an'Andriamanitra ny tokony ataontsika eo am-piatrehana. Fiderana an'Andriamanitra ny tokony hosaintsaintsika amin'ny fotoana mety isiny zavatra tsy maintsy atrehana. Aoka tsy zavatra fa ibahana ny saintsika
akoatran'ny antom-pisitsika satria ny boky nisy ady milaza hoe izao olona no foroniko ahy izao no anambara fiderana derao ny tomponao androany asa raha tony tanao atao tsy hivavaka derao izy ny amin'izay zavatra misy ny amin'izay zavatra trehany aza velana foana ny fiderana ambavanao zavatra misy teny mihitsy Jesosy tsy ho zavatra tsy ananako io Andriamanitra no nanakana ny vavako tsy hideranao fa hideranao foana Andriamanitra fa mandrakizay ny fanandratako anao Andriamanitra tsy miova Andriamanitra fitiavana Andriamanitra avo indrindra Andriamanitra mandrakizay alleluia dia raiky ny anaranao tompo Jesosy io manandratra fiderananao zay androany amin'ny fona rehetra amin'ny herina rehetra amin'ny fanahana rehetra ny ataona eto zavatra rehetra ataona eto Jesosy Kristy dia fiderana anao rery ihany Jesosy Kristy fiderana ny anarana Ianao no fialofako manodidina ka madokiny foko mialoka mina
ny fitiavanao anay mandrakizay zany Jesosy tsy miova. Andriamanitra tsy miova ianao, Andriamanitra mahatoky ianao Jesosy Kristy. Tsisy tohanao rehefa le ao anatin'ny zavatra ohatry ny manahirana iny zay Jesosy Kristy, ao anaty zavatra mampiasa sainanay, dia eo ianao miatrika an'izany miaraka aminay Jesosy. Eo ianao mitantana anay ary manoro anay hoe inona no tokony ataonay, manamboatra anay ao anatin'ny zavatra izay atrehanay Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra mahatoky. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tot si keer ek dit Dieu fidèle. Mon rocher,
es mon roc au jour de la détresse. Ça trate om politik. Det er nemt je tombe. Et si tu me relèves, tu me relèves dans la tempête, ton amour, me ramène au port, Lazare, ouais, tu es mon seul espoir, Ianao rehetra Jesosy. Ianao ny andehiranay. Tsy manana ny andeherana ankoatranao zay Jesosy, satria ianao ny afaka hitaribalana anay. Ianao Jesosy Kristy ilay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Mankasitraka Jesosy. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao antony avelomako, tsisy ara-tsisy anao. Tompo, ianao no fiainako, very aho raha lavitranao. Ianao no antony avelomako, tsisy ara-tsisy anao. Ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay momba rehetra fantatrao. Jesosy io ny fiainako, ampelantananao ny aiko, ampelantananao zay momba rehetra fantatrao. Jesosy io izay Ampelantananao
Alleluia. Ho an'i Jesosy rery voninahitra mandratra. eo am-pitsanganana ihany andaontsika hivavaka, andaontsika hiteny amin'i Jesosy hoe Jesosy zay rehetra nataonao tao amin'ny fiainako dia averiko any aminao ny voninahitra. Misy ireo zavatra nangatanao araka ny toroteny maly fa miandry ny fotoanan'Andriamanitra. Misy ireo zavatra efa mivaliany, mary amintsika ny menatra tsy mamerina ny voninahitra any amin'Andriamanitra, fa ndao averintsika dia ny meloa ny voninahitra ho azy fitsonao vavolombelona rehetra ho avy eo dia hoe Jesosy ho anao ny voninahitra rehetra eto amin'ny fiainako. Asandrato ny tananao dia ataovy izany vavaka izany. Jesosy ndreto izay miara-miondrika eto anatrehanao, tsinitsinina izay, tsy mendrika izay, fa tonga eto kosa no fahasoavanao sy ny famindraponao. Ndreto izay miray fo miray saina, amerina ny voninahitra rehetra any aminao. Misaotra Jesosy ny amin'ireo valim-bavaka izay miandry ny fotoananao. Misaotra ny amin'ny varavarana efa sokafanao eto aloha sy amin'ny varavarana efa narindrinao ao aoriana. Jesosy ny témoignage rehetra eto androany dia enao no omenay voninahitra, enao no ankalazainay, ary ny eto amin'ny fiainanay rehetra Jesosy dia enao no anton'izany aoka ny anaranao irery no isandratra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika hitehaka mafy dia andraisantsika ny mpitsoro vavolombelona. Alleluia. Voninahitra ho an'ny Andriamanitra rery ihany tamin'ny anniversaire-ko tamin'ity taona ity dia nomeny zandriko rahalahiko cadeau dia omeny an'ity téléphone ity Samsung S20 dia faly be zany fa zako hoe koatra mifankatsara zany dia ity nataoko fangalana sary dia tsara be ny sariny sady manamora an'le fandifasana sary tsy voatery mihitsy ordinateur zany. Dia netiko tany Malaisie moa tamin'le izay namonjy séminaire-ny laboratoire iny dia tonga tany zay dia nisy nentina tamina site zay. Dio site io toerana fivavahan'zareo Indo dia misy statue ngeza be ambony ery, statue volamena. Dia nde mba laiko sara asehoko olona asehoko ny tanàna. Dia ny zavatra nitsanga tonga ty tanàna maty le téléphone dia nanontaniana daholo ny mahay ny olona mahay azy dia maty écran io, maty écran tsy vita io. Nanontaniana indray zay mahavita dia 1 million d'ariary, 1 million 100 000 ariary ny écran. Dia nalahelo azy zany dia loatany tsy vaky lo ihany dia fa nivaky lo ihany fara zany dia Jesosy tena tiako ty téléphone ty fa ho ampiasaiko amin'ny asa fanimpona fa tsy ataoko zavatra hafa tsony. Dia ametrahako tanana dia ivavahako dia afafy ny rahan'i Jesosy dia tsy nety any, tsy nety any, tsy nety any dia tsy haiko fa nahazo bitsika mino bitsika mifanamasana izy. Zaho matetika amin'ny fo maraina, fo amin'ny alina be moa zany dia sady mitokam-bavaka kely no manao formation amin'le asa en ligne dia brancheko le izy dia ohatra misy miteny hoe branché amin'ny ordinateur izy fa aza branchena amin'ny secteur dia brancheko tamin'ny ordinateur dia navelako to dia jereko fa nefa nomboka efa miverina ny ain'le téléphone. Tena faly be mihitsy azy zany, tena faly be mihitsy. Vao nandeha le téléphone le sary io Andriamanitra tsy izy io ny fafako tao voalohany. Tena menareo fa tena misy ifandraisana zany satria ty asa fanimpona ty mahasaripiaran'i Jesosy. Ianao zany ohatrany hoe touriste dia mba makamaka sary fa tena tsy izy le izy dia tsy mety amin'le téléphone-nao. Sy ny téléphone ty nenao tsy natao amin'ny azo quelle mission tsy mety amin'ny téléphone-nao zany. Dia raina Jesosy fa dia ty izy ty dia fahandra maka sary amin'le izy. Dia vavolombelona faharoa Ndrea Zoma mbola niasa tamin'izay moa zany avy nirava niasa Zoma avoaka avy tao amin'ny hôpital des enfants dia mainka hamonjy ny fanatrehana dia teny an-dalana dia vasokafaka ny kitapo dia jery an'le volamena an'le mpiambina parking latsaka ny zavatra latsaka tao amin'ny kitapoko tsy henoko mihitsy. Dia misy mpianaka telo mianaka zay mipetraka amin'ny trottoir hôpitan'ny vavahady l'hôpital des enfants niantso hoe Ramose latsaka mipoketranao dia nitodika dia miverina tsy poketra izy fa carte bancaire vao soloina maraina maliny iny vaovao dia misaotra betsaka aho dia lasa zany satria maika dia rehefa maika iny dia ohatra misy miteny andanina kosa aloha mba manantona an'le olona nahazo bitsika ifanandry dia lasa nanantona an'le izy telo mianaka dia raha matory eny be dia le reniny dia
fatarao va le zavatra latsaka teo tsy fahateo fa ataoko hoe poketra anao fotsiny sy poketra hoe fa carte bancaire ianao tena olona tsara tena mifakasitrahana teo dia karakara tsara ho izaza io dia avy eo alasa fa tena hoe matsiaro ny teny pastera hoe tena tsy manary bandy akama Jesosy fa raha carte bancaire iny very teo dia azo roatsaina nga man'ny tantara be amin'ny fikarakarana azy sy mbola demasa rehetra atao fa dia raina Jesosy fa tena tia antsika rehetra reo izy amen. Alléluia. Ndao itiaka mafy ho an Jesosy témoignage manaraka. Voninahitra ho an Jesosy irery ihany no ijoroko vavilomeleto fa nisy fotoana tamin'ny croisade Fianarantsoa dia be dia be ny sakatsakana nahazo anahy tamin'iny ale iny. Efa herinandro azy zany nefa hoe ny réservé tomobile tao amin'ny cotiste dia ohatry ny emitra ihany dia efa 2 jours une journée avant iny amin'izay ozy izy niantso ny zareo foana zany satria tsy afaka misy déplacé tsiny amin'ilay fotoana dia ozy izy hoe miatsozy izy amin'ny rapitso avany amin'ny folo pile zany a partir any amin'ny folo iny dia afaka miantso anao izy dia raha misy place malalaka dia réservéna eo anao dia andeha premium zany eritreritro dia rehefa avy eo amin'izay dia ozy izy zareo niantso amin'izay aza dia ke amin'ny folo ora dia efa niantso dia ozy izy zareo hoe tsisy place tsonka tsisy place ozy izy fa miala tsiny madama dia Jesosy tia ahoana zany dia rehefa avy eo amin'izay dia mbola niantso indray aza zany hoe dia tsisy fa raha amin'ny light ozy izy afaka miantso ihany ianao izy dia sao dia misy place eo amin'ny light dia niantso ihany zany après an'iny mbola niantso ihany dia rehefa avy eo dia ozy hoe misy place anankiroa ozy izy mbola ao dia afaka réservéna anao dia zao ihany dia payeko ilay izy dia mipayena M-folo dia voninahitra ho an Jesosy fa azoko soma tsara ilay place dia lasa iny arivany apitso arivany iny zany zoma ariva vao niainga dia rehefa teny an-dalana amin'izay dia vao tonga teo fanarakaraka manko ry zareo ilay mandeha miaraka dia tonga teo Ambatolampy izay nisy mpiara-manompo moa zany tafaraka izy nandeha premium dia za tao amin'ny light dia fanarakaraka teo izay dia izy efa lasa zany tomobile 3 ngamba nanelanelana anay dia ilay tomobile 2 ilay premium zany lasa tany aloha dia le fahatelo nandona moto teo Ambatolampy nandona moto teo amin'ny tournant io mihitsy vao hidina any Ambatolampy dia midina dia misy tournant io dia teo dia nandona moto ilay izy dia raikitra teo daholo izay mianakavo zany taorianany iny dia nilahatra teo daholo fa hoe tsy afaka mandeha zany fa miaraka eo daholo aloha teo amin'ny adiny ray sasany teo ngamba ny nijanonjanona teo zany dia voninahitra moa Jesosy fa mety tsisy naratra ngamba fa juste hoe ilay moto simba sy miana dia rehefa feo laza ihany izay dia voninahitra ho an Jesosy fa tonga tao avaratra ambositra teo amin'ny 15 kilomètre teo indray angambany dia tena saika hoe izay mihitsy ny saika fandona tamina camion mihodina teo amin'ny fiolanana indray dia izay avy aty dia tena fa kely sisa tena hoe Jesosy tena hoe ianao miazona fiainanay tena tafasaotra an'Andriamanitra mihitsy na tena sady brouillard be tamin'izay tamin'ny maraina iny dia tena tsy fakahitana mihitsy zany moa ilay tomobile ohatry ny tsaitsaika be dia ohatry ny tsy haino dia tena kely sisa misaotra an Jesosy dia tonga tany Fianarantsoa moa vita soma tsara ny croisade isaorana an Jesosy dia nialatsinainy indray andeha hiverina to dia tia zany dia ho any mamanay andalo kely any mamanay amin'iny RN7 iny ihany izay no mipetraka dia vao nivoaka ny Fianarantsoa mihitsy koa teo amin'io tournant eo amin'io vao hivoaka ny Fianarantsoa mihitsy tsy dia haiko tsara moa zany fa iny tompotany koa ny Fianarantsoa dia teo dia tena nisy tomobile nandona moto koa teo dia gaga be Jesosy na daholo ihany andika an'izany hoe zavatra hitany masoko sy rene sy ny sofiko dia tena hitako hoe Jesosy no taombadika hoe ampahitany hoe io ianao voaharo somatsara hitanao misy accident eo alohanao dia ianao voaharo somatsara teo reny fa raha nandeha tamin'ilay premium koa zany dia tsy haiko hoe za zany tao anatin'iny tomobile le nefa za tena horaire an'izany hoe na dia hoe tsy maninona ara fa dia voninahitra ho an Jesosy rery ihany ho anazy rery zay tiaka mafan Jesosy fa miaro izy dia mitsinjo ny diatsika mandroso taty
Anahona daholo tompoko. Voninahitra ho an'Andriamanitra nijoroako eto androany satria marina tamin'ny teniny izy tamin'ny fiainako. Mananjanaka autiste izay mivady dia 6 ans izy. Dia farany zavatra izay tiany no mivoaka mitsoaka moa fiantsoan'zareo anazy hoe autiste fugueuse izy. Izany hoe isaka miditra amin'ny toerana iray izy ka mahita varavarana dia hivoaka amin'iny no ataony izay foana. Tsy ho lazaiko antsika hoe impiry izy nivery hatramin'ny vonahinandeha fa vonahinandeha izy dia very. Tamin'ny sabotsy 1er juin zay nivavaka teto izay mivady mbola be voka be aho tamin'izay dia nitory teny tamin'izay hoe fanotronana anatin'ny fiombonana. Dia raha tadidintsika tsara nandritra ilay tory teny teny foana namerina foana mpanompon'Andriamanitra hoe eto Jesosy tokony ho tsapanao izy tokony ho conscient ianao hoe eto Jesosy. Dia tamin'izay koa izy namerimberina foana hoe raha ianao izy mbola mikitikitika telefona mandritra ny toriteny mandritra ny fotoana tsy normal izay. Tamin'izay andro izay nanao fotoana tamina olona atao ivelany tao za. Dia niteneniko hoe za mivavaka atao amin'ny trampokin'olona fa bipeo fotsiny rehefa tonga hoe ianao. Dia miverina foana ilay hoe telefona nefa za izay mivady miandry telefona farany dia fampijery izay dia hoe bon ndao ampirimy mary ilay telefona. Dia nampirimina ny telefona dia mihaino toriteny dia efa ataoko hoe 20 minutes alohan'ny farana ny toriteny tsaroko tampoka hoe Jesosy adino ilay olona tellement fantoka tamin'ilay toriteny. Dia navoaka ilay telefona dia izao message mipoitra teo hoe message tonga efa adiny iray mialoha hoe Tati, Tite Samara, on est en train de la chercher. Dia tonga dia tsy nateny fa nataoko ohatr'izao tamin'ny vadiko ilay telefona. Dia tonga izy dia tafapetraka teo amin'ny sezany teo. Tsisy niteny izay sisy fa napetraka indray ny telefona dia nenona ny toriteny satria eto Jesosy ozy ny mpanompon'Andriamanitra. Dia nenona hatramin'ny farany toriteny teo izay sisy tsisy nahetsika teo fa niheny toriteny. Tonga ny fandraisana dia nandray izay mivady. Tsisy mifampiresaka hoe inona ny ataontsika, tokony mandeha mivoaka tsika, makany amin'ny polisy tsika. Tsisy mifampiresaka izay mivady fa satria tellement ilay tenin'Andriamanitra teo hoe eto Jesosy tsy hanatitra ranomaso ny alehanao eto ozy ny mpanompon'Andriamanitra, tsy manatitra ranomaso, tsy mitady valombavaka, mitady dio Maria sy Marta. Samy niarany teny izy roa vavy hoe raha teo ianao dia tsy maty izy. Fa ny anankiray tamin'izy roa vavy nampitomany an'i Jesosy satria naninona taseho an'i Jesosy anany antony eo andreo hoe satria ny anankiray tsy nitady an'ilay miracle, tsy nitady valombavaka fa nitady amin'ny présence an'i Jesosy. Dia tsy nifanaraka izay mivady fa hoe tsy haiko fa samy nakatoa an'ilay ten'Andriamanitra hoe bon tsy mangataka inona tsika, tsy mihetsikety tsika fa eto Jesosy androany. Nandray fandraisana izay dia nandray tsodrano. Rehefa nandeha ny tsodrano dia izay avy nitomany eto amin'ny toerako tena nitomany be mihitsy dia izao no teneniko an'i Jesosy hoe Jesosy tsy hanatitra ranomaso ny alehako eto fa izao soa ihany fa eto ianao androany. Dia satria eto ianao dia izao Jesosy tsy hitahony ny zanako, tsy hitandray ny zanako, averenao an-trano ny zanako. Tapitra ny tsodrano vao tapitra ny vavako tonga dia ritra ny ranomasoko izay ihany satria za tsy manatitra ranomaso ary soa ihany fa teto Jesosy. Lasa izay nivoaka nidina taty amin'ny mpanompon'Andriamanitra nilaza hoe tsy hita ny zanakinany dia niteny zareo andana fa mitondram-bavaka izay. Ny antondiany voaloha voaka ny varavarana hoe andao any amin'ny centrale aloha mampilaza. Tsy tonga teny amin'ny centrale izay efa tsy hita adondro sasany ilay zaza izay vao niantso voaka tao efa tsy hita efa adondro sasany izy izay maman dia ahoana ny atao andao ary any amin'ny centrale lasa izay dia niodina tery Analakely izay ary amin'ny fianarany ary amin'ny Sisiko dia avy eo direction za sy mivadiko sy mamanay andeha any amin'ny centrale. Tsy tonga tany amin'ny centrale izay dia niantso indray ny ankizany an-trano efa ato an-trano izy natery ny polisy ny centrale. Tena tsara Jesosy, tena tsara Jesosy.
Ampanetretena tompoko no hijoroana vavolombelona. Nisy fotoana vangaikaingana teo tena za ihany nampanonja n'le ranomasina. Tsy Jesosy tena tsindriko hoe tsy Jesosy fa nanonja ny ranomasina, tena nanonja, dia za ihany natonga n'le izy. Tao anatin'izay tena hoe tao anaty tena hoe nandiny tena, manontany tena, indraindray ohatra ny manamelo tena. Dia indray andro ahako nandeha niantsena ahako dia vao nametraka arona ahako dia nisy ramatoa tonga dia nisambotra ny tanako. Dia sambotra ny tanako izy dia hozy izy hoe ianao ve le diary? Dia ino tompoko ianao le diary? Dia ino dia za ve hozy izy dia tsy tadidinao. Dia tsika hozy izy efa tamin'ny 2000 tsika nifampiresaka. Dia niteny be dia be teo izy hoe ohatr'izao dia tena tsy tadidiko zany tompoko tamin'ny année 2000. Dia hozy izy hoe tsy maninona zany hozy izy, tsy maninona zany hozy izy fa za hozy izy mahafantatra anao tsara, mahafantatra anao tsara hozy izy, fantatro tsara ianao, fantatra hoe ohatr'izao ny zavatra nandehananao tany fiangonana zao hoe ianao tamin'izao dia izay niteneny teo dia marina daholo. Dia za zany tena hoe nianahana fotsiny olona mifanena eny an-tsena, fantatritsika vehivavy rehefa eny an-tsena. Dia ny tanany tsy nasorony tamin'ny tanako mihitsy. Dia miravavy moa zay niaraka, za sy ilay ankizy efa manampy ana ao an-trano foana depuis angambany efa 20 taona izy zay niaraka nanampy anay. Dia avy eo dia hozy izy hoe zao hozy izy raha tsy tadidinao hozy izy, fa ianao hozy izy fantatro hozy izy ny fiainam-panahinao, fantatro ianao hozy izy, fantatro hoe tarisy ianao hozy izy, fa zao hozy izy raha tsy tadidinao zany dia tsy maninona fa manana hafatra ho anao hozy izy, dia manana hafatra avy amin'ny Jesosy ho anao hozy izy, dia taitra be dia eo zany dia avy eo dia izy manontany hoe ianao ve le diary? Ianao le diary? Dia nefa rehefa avy eo izy miteny hoe fantatro tsara ianao. Dia ohatra mbola tsy tonga saina ihany dia rehefa avy eo dia hozy izy manana hafatra avy amin'ny Jesosy ho anao hozy izy. Dia ny tanany anankiray napetrany teo amin'ny foko. Dia hozy izy zao hozy izy tsy lava be hozy izy niafatry Jesosy, fa zao hozy izy niafany hoe fantatra hozy izy, fa fantatra loatra hoe efa ho avy izy, fa zao hozy izy niteneniny hoe efa kely sisa dia hiverina, dia miorena tsara, dia feno tenin'Andriamanitra ny fonao sady nikasiana ny foko. Dia teo zany dia za hoe tena hoe ny zavatra niainako tena teneniko anareo hoe mpanompon'Andriamanitra eto raha miteny an'izany isaky anany amin'ny sekoly. Pasteur Zokarady fantatrareo fa tena zany foana ny zarainy na ao an-trano na ny fianakaviana na amin'iny, fa tena tamin'izay tena hoe tsy haiko na ny décrire an'izany ary, fa za mihiny mifanahy masina Jesosy présent eto tena hoe mety hoe mamangy antsika amin'ny hoe inona ny zavatra niainako tao anatin'izay. Dia tena mbola tsy tonga saina aloha dia teo aloha dia niala tsiny hoe tena azafady tompoko raha ohatra ka hoe tsy natadidy anao fa zaho aminy fa Jesosy ny tamin'izay koa. Dia tena raisiko zany afatra izany dia mankasitraka indrindra tompoko. Dia hozy zay fotsiny hozy izy dia lasa izy. Dia nanontaniako fantatrao ve zay ao Saovy Masoandro no mipetraka. Dia efa nanomboka kely zay dia efa tao Saovy Masoandro tanàna kely taloha, fa zao zany vao be olona mpiavy be. Normalement zany zay mifankafantatra daholo. Io olona io tsy hoe ankizy tanora na inona fa efa lehibe, efa ramatoa lehibe. Dia ny zavatra tsy voatsikaritra zavatra tsapako nandritry ny zavatra nitenenany an'ilay izy dia tena hoe zay vao nanana an'izany hoe regard les yeux dans les yeux zany, tena hoe regard profond, tena hoe taty anaty masoko, na dia hoe le hoe tsy nahalala re hoe tsy fantatra ianao, fa tena hitako be mihitsy hoe tena hoe taty amiko foana masony ary tena tadidiko foana zany hatramin'izao. Dia lasa fotsiny anandeha dia nanontaniako moa le rahavavy niaraka tamiko fantatry indry ve ino satria izy koa teo Saovy Masoandro depuis tena olona tsy fantatry mihitsy nozy izy ary olona tsy mbola hitako teto Saovy Masoandro. Dia vita aloha dia ohatry ny nangatsiatsika teny ihany, fa tonga amin'izay ny alina dia ao am-pandriana eo dia misy zavatra tsy mipetraka ny ao anatiko ao, ohatry ny hoe ahoana ary zany.
tonga dia izao ny réactionko voalohany hoe jesosy a ianao ve iny mifanena tamiko iny nareo ohatrany hoe mizavatra ohatrany hoe manaingana ohatrany hoe tsy tafipetraka izany a zany dia izay ny réaction voalohany hoe jesosy a ianao ve iny jesosy sa iza ary iny e dia le tana niraisy ny tanako a dia nitazominy teo foana dia teo ato za hoe jesosy a raha ianao iny dia tena menatra be a menatra satria izao tena hoe zany tena hoe tao anatin'ny teneniko anareo teo hoe nanonja ny rahamasina za ihany nampanonja tsapako le izy hoe fitiavan'Andriamanitra ary ozy izy hoe fitiavana mandrakizay ozy izy nitiavako anao dia zany no ampaharetako famindrapo dia tena hoe nidina izy reto a tena hoe ampanetretena dia ho anazy irery ihany ny voninahitra tena hoe miomanitsika fa hainy jesosy hoe hitany zavatra mahazo antsika na tena hoe manatrika sekoly foana tena marina mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy titre le izy tsy hoe nao tonga eo foana présent eo foana tsy any fa misy zavatra anankiray tety aviny aminasy ianao dia tsotra be le izy efa mipartageko tety any maly fa kely moa fotoana hoe miorena tsara ozy izy miorena tsara ninona lalovantsika aza manamely teny ndao tsika tsy hanamely tena dia aza atao koa izay hampanonja an'le ranomasina fa tena trop be io rehefa manonja be io tena tsy fantatro a fa tena miletika foana na dia ohatra mipetira indraindray hoe fetenin'Andriamanitra miletika foana fa tamin'izay fotoan'izay jesosy tena tsy namelana niletika fa teny etsena izy reto no mifanena tamiko a teny etsena tena hoe tsy tao tena hoe présence an'Andriamanitra zany tena hoe permanent e fa na eny etsena ary ianao dia afaka miteny aminao izy dia tena hoe ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra tian'Andriamanitra tsika dia miomana fa efa kely sisy izy dia iveriny dia tena hoe miorena tsara aza atao problème amin'ny problème faux problème io izay sy mamizay rehefa mifampiresaka faux problème io fa le problème tena izy dia zasy ianao tsy tena miorina marina fa miorina mialokaloka fotsiny ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra tenenina fa feno tena nao tsika hitsangana zavatra anankiray no anairako anao alohan'ny vavaka ataontsika hoe indraindray tsika mahita olona eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indraindray tsika mieritreritra hoe fantatry pasteur amin'ny fiainako dia mandefa message ho ana pasteur fa teny aminao fa Jesosy mihitsy ny mampitena ny mpanompon'Andriamanitra izay mitsangana eto dia fantany Jesosy daholo ny détail amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia tsisy teny kisendrasendra zany tonga eto vavolombelona zany ny tenako tsisy teny kisendrasendra fa hita an Jesosy hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe fantany daholo ny alehako rehetra fantany na mandeha aho na mandry na eny an-tseny pasteur diary dia fantany na any trano na tamin'ny année 2000 420 taona lasa dia fantany tsisy miafina amin'i Jesosy ny fiainantsika ary eo ampelantanan'i Jesosy na telefona rehefa natolotritsika Jesosy ny tenantsika dia lasa an Jesosy iny telefona iny dia mahasaro-piaro an Jesosy iny telefona iny dia raha vao asiantsika Andriamanitra izy ao anatin'ny fananany dia lasa tsy an Jesosy dia bloqué matetika amin'ny fiainantsika bloqué satria betsaka na misy mety hoe anankiray Andriamanitra izy ekentsika miditra eo amin'ny fiainantsika nefa Andriamanitra manaitra antsika foana isanandro militsika mametraka ambony présence an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ao anatin'ny teny verina indray le teny ajanono ny telefona andao hifantoka zato isanjato raha mandray noty ianao tsy manino fa eto Jesosy dia miresaka amintsika Jesosy andao tsy eritreritra olona ao anaty toriteny hoe ihanina zany fa za aloha no mijery tena eo amin'ny fitaratra fa fitiavan Jesosy daholo nefa zany rehetrarehetra zany manaitra antsika izy fa militsika feno teny militsika miorina tsara narovany taty ary satria tiany voazona hatramin'ny farany sotra Jesosy tsika fa le zazakely tsy hitange tao anatin'ny teny fankatoavana tsotra eritreretintsika hoe raha maha-olombelona tsisy teny iza moa tsy hipanika amin'izany veriny zanakao adindroa ianao miazona amin'ny fifantohana satria eo Jesosy fa rehefa mifantoka amin'i Jesosy Jesosy mikarakara ny ambiny amen
tsara loatra jesosy atiatsika jesosy asandrato ny tananao dia tiako ianao tena hoe amin'ny fonao manontolo tsy hoe fanentanana fa amin'ny fonao manontolo ankasitraka an'andriamanitra ny amin'ireo teny rehetra ny amin'ny fahatsarany rehetra izay teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy jesosy tena tsy manana teny jesosy akoatra ny fankasitrahana anao ny amin'ireo vavolombelona maro zay jesosy mankasitraka misaotra fatianay loatra ianao indraindray zay mieritreritra hoe tsy hitanao ny fiainanay indraindray zay mieritreritra hoe tsy eo ianao nefa amin'ny alalan'ny teny zay alefanao isan'andro dia manaitra ianao fa fantatrao fiainanay fantatrao ny antsipri amin'ny fiainanay ary mahita anay ianao isan'andro dia mbola tianay ianao dia manaitra anay fa aza varim-bariana mila miorina tsara mila feno teny fa ho avy tampoka ianao jesosy misaotra ny amin'ny fierovana misaotra jesosy fa rehefa mankatohanao zay dia ianao no miregle ny problème rehetrarehetra ty amin'ny fiainanay jesosy misandrata dia mitenena foana amin'ny alalan'ny mpanomponao fa vonony zay eno anao vonony zay ankatohanao ary vonony zay iova andray décision mifanaraka amin'ny teninao tsy misy omem-boninahitra jesosy akoatra ny anaranao ireryany raisoanao zany fa anao hatramin'ny taloha indrindra anio ary ho mandrakizay amin'ny anaran' jesosy amen andao tsika tehaka mafy andraisantsika mpanompon'andriamanitra manaraka Alléluia. Taontsika ilaza amin'i Jesosy androany maraina hoe fanantenako Jesosy dia ianao rery any. Ny fanantenako hoe tsy ho levona Jesosy quigny tsy amitaka Andreza amuzenai avi Jesosio maranata avereno funao tanteraka zany di fanatenako zany ny Jesosy fanatenanay tsirairay avy eto naiza isanay amin'izao fotoana zany na dia manaraka mivantana ary zany fanantenanay iaovaoeny amin'ny Jesosy satria anao tsy amitaka anay mandrakizay ifafataiky fiavinao Jesosy tadysinao tady rankasitrahanao avi Jesosy maranata avi Jesosy fanatenako nandre zay nahity zay fa tsy mba nitantaray ny amin'ny fahatsaranao sy ny fitiavanao ny olona Jehova azy izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany no famotramponao sy ny fahamarinanao ko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao sy ny herin'ny fananao masina dia didindidio tsara ho araka ny fahamarinanao izahay mba haizanay manitsana zay rehetra tsy sitraka ato anatinay fanay masina ankehitriny mitenena aminay fa nao ny efa nilaza fa raha mbola velonay izy dia mbola misy antenay ko mitenena tompo fa nyreto zay vonona ny ainana ny anaranao Jesosy Kristy
velona masina manankirevan'i nazareta. Amen. Amity ahafantanana mafo an'Andriamanitra ianao dia mahazo toerana vetivety tomoko. Ry havana, tsara loatra ny afantarantsika fa tsy ao ambadiky ny vintana na ny mety hoe horoscopy, tsy ao ambadiky izay mety voalazan'ny olona no avinao. Fa ozy ozy jeremy izay hoe fa zaho malala ny hevitra heverana anareo. Dia ahoana ozy? Tondra fiadanana. Ry havako, amin'izao vanim-potoana izao tokoa dia raha vao mijery zavatra maro ianao eny amin'ny tontolo misy atsika eny, gazety, fahita lavitra, horohoro-tahotra manjon'ny olona, fampitahorana no zavatra resy hita etsero vandroantena azy aminao. Tsy ao ambadiky ny zavatra hita maso sy ny reny ny sofina na izay lazainy ny eo akaikinao, fa izay lazainy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Vavolombelona maro ny rentsika, raha tsy hijeryntsika fa tsy ny androany fotsiny ihany no maly efa lasa ny ampito tsy ampelantanantsika fa ny andio. Mino fa marotsika no mandrehany zany vavolombelona zany eto androany. Betsakitsika no mandre ny teny rehetra izay efa teny ampiandohany mandrakakehitry sy ny hoavy rehetra. Fa androany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha miray amika anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho tsy haiko inona ny tianao ho azo androany. Fa ny azoko antoka eto matoza asanao tonga eto amin'ity toeranyity androany, namotsitra izay tokony ho azo avotsitra rehetra, eny nanery izay tokony ho azo terena mba ho tonga eto amin'ny fanatrehana ianao, te hitady ilay tena tsara ianao. Fa za te hilaza aminao androany, te hanaitra anao ary izay ny antom-pisiko eto ankehitriny, ampatsiaro anao fa ilay tsara tediavinao mbola misy mihoatra lavitra noho izay no ho azonao, satria ilay mpanao ny tsara ary ilay tena tsara no eto anivontsika. Ary izy no efa niteny fa na aiza no ingona ny roa na telo amin'ny anarako izy dia eo afovoany. Velominy ny fanantenana ao anatinao, velominy aminao rehetra ankehitriny, fa eo izy eny mety ozy ianao hoe tsy ao amin'ny trampokon'olona fa tenin'Andriamanitra dia marina. Na aiza misy ianao amin'izao fotoana izao dia tsarovy fa eo akaikinao Jesosy. Jereo kerinao akaikinao dia teny izy hoe faly afa eto ianao hoe fa mahita ianao fa miaraka amiko Jesosy. Amen. 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 Ry havana, ho avy ny teny ary izao tamin'ny voalohany teny dia Andriamanitra, ary avy eo tsy nety Andriamanitra hijanona ho teny fa nanetry tena ho tonga olona tahaka sy tahaka anao. Jereo zany asambidy ny fitiavany asa ianao zany, fa mandraka androany koa nefa izy amin'Andriamanitra azy dia tsy mba miova izy ho maly anio any mandrakizay. Fa na iza eo akaikinao, na iza manodidina anao mety hiova ihany reny, fa ny tenin'Andriamanitra dia milana. Fa izay teneniko izy dia tsy maintsy hoe vaiko. Zany ny fahamarinan'ilay Andriamanitra izay ampatsahivina anao eto isan'andro, zany ny fahamarinan'ilay Andriamanitra izay toriana aminao eto isan'andro. Ka androany dia ampatsiaro sy hanaitra antsika fotsiny anatin'ny fotoana fohy hoe tsy haiko fotoana firy na fanasana firy no mety efa natrehantsika hatramin'izay ka mandraka androany. Fa androany mihoatra lavitra noho ireo rehetra izay efa nalehanao hatramin'izay. Tsy misy tahaka ny tian'io ity. Tsy haiko hoe ohatry ny ahoana no mety amaminao an'izay tany aloha tany, fa za androany mahita fa mihoatra lavitra ny androany, satria ilay tompon'ny fanasana no eto, ary ilay nasaina no efa eto ihany koa, ary ny fanasana efa mivelatra. Fa izao na iza fanasana alehanao dia tsy maintsy misy
fampandrenesana sady zany tsy maintsy misy fampahafantarana sady zay fa zaho alohan'ny ianao anatrika na hamonjy fanasana anankiray dia tsy maintsy misy fiomananao ihany koa ny amin'izany sady zay fotoana zao raha lasa nabary mbola misy ny anio ny omaly efa lasa ho iateo ary ny ampitsy eo ampelantanantsika nda ho aniotsika ny hiomana nda ho androantsika tena hoe anome zany fiomanana mety zany andraisantsika lay tena mpanasa lay tena efa dodiny ny ao namiko sy ao naminao ratra zay dia tsy iza fa Jesosy Kristy avy Nazareta no anarany ary tsy misy ilaytsika akoatran'izy rery any izy lay fiainana izy lay mato izao atsika ary izy miazona an'izao zavatra reny ary rehetra zao miteny ankehitriny tsangana amin'ny toerana misy anao dia teneno mety Jesosy androany Jesosy misotranao hafa isan'ny velonaina androany ka raha mbola velona araka ny teninao dia mbola misy antenaina ny amiko eny mety tonga eto ianao androany mety efa very hevitra ianao mety efa tsy hitanao tsony hoe ahoana fa ny tenin'Andriamanitra dia marina mandrakariva fa raha mbola velona koa izy dia mbola misy antenaina velominy ao anatinao fa eto izy lay nahary zao rehetra zao lay tompony zao rehetra zao ary lay miazona zao rehetra zao raha ainy natao tamin'ny anankiray ainy ataony amin'ny maro zany velominy ao anatinao fa izy dia tsy mba miova omaly sy anio ary mandrakizay misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao mankasitraka ny amin'ny teninao izay omenao anay fa ny teninao tokoa dia ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ninninona Jesosy mety karazan'olana na mety karazana fahasarotana ianao rehefa miteny hoe misy dia ary sy nisy ny zavatra rehetra azona iantoka androany fa efa apetraka ho any ambava mpanomponao teny hoentina nangana anay hoentina hitehirizana anay fa indrindra melona ny fanantenanay fa ho avy ianao andray anay misaotra Jesosy mitenena raka ny fombanao fa ndreto izay mpanomponao vonona ny ainao mankasitraka raha eo ny anara-tsabidin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen amin'ny tiafamafy ianao an'Andriamanitra andraisantsika lay teny fiainana lay teny velona izay ampitondran'Andriamanitra ny mpanompony oya zay atatrano rehetra mahatsapa fa Jesosy no antony atongavany eto dia oka izy ravoravo amin'ny fony manontolo anandratra ny tanana any amin'ny lanitra isotra azy amin'ny fony rehetra makasitraka ny amin'ny présence anao Andriamanitra sotra fa namifo zay na matory zay na eny atseny zay na eny an-dalana zay dia hitany masonao zay sotra fa raha sendra kivikivy ary zay dia manantona anay ianao mampahery anay raha sendra vary indrindra zay dia ampitodianao indray atsapa ny asaribedy ny teninao ianao Andriamanitra tsy mila fanampiana fa ianao mipanampy ny olombelona rehetra ianao no nijery anay tao anatin'ny fahadisoanay ary tsy nafoina nanary anay fa fony mbola mpanota ary zay dia fa maty hamonjy anay ianao androany marainy zay Jesosy tonga ao anatin'ity fanasan'ity ekoaka eo tongotrao tahaka ny Maria tsy sakory manatrika ianao fasafasy Jesosy fa mitongotrao misy olatra ny ekofanay hitenenanay hoe lay Andriamanitra zay tsy natao tanana lay Andriamanitra zay pahary zao rehetra zao tompony zavatra rehetra izy ny ekofanay izy nomena voninahitra izy no sandratra eo amin'ny seza fiandrianany satria izy la izy hatrehetra zay ka ho manak'izay metrika ho amin'ny fiderana halleluja It's
Andriamanitra mahery, Andriamanitra ambony indrindra, Andriamanitra pahary, lay tokana mitoetra amin'ny fanapahana eo amin'ny seza fiandrianana manerinerina mandrakizay, lay lanitra ny seza fiandrianany ary tany fitoerany tongony, izy lay mihoatra no zao rehetra zao fa tsy tono anarany, izy maefa ny zavatra rehetra, izy ny ankofana sy andolehany lohalika rehetra. Io rakorakontsika ho an'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazarety. Halleluja. Saotra Jesosy manambarany sitraponao aminay indray androany, saotra ny amin'ny fanasana, saotra ny amin'ny fanambarana, saotra amin'ny famangina, saotra amin'ny fanairana, saotra amin'ny fanomanana, izay vonina ihany no mandeha. Dia misaotra Jesosy fa zavatra rehetra ataonao iara-iasa asondray androany, atanteraka planinao eo amin'ny fiainanay fa zanakao zay ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao ity antarina mafy be ho an'Andriamanitra. Asio toerana ho an'ny tompondray eto ankianjany masina androany. Mahafantatra ve fa ianao mety mieritreritra eto hatramin'ny fa Andriamanitra mahitanao eo amin'ny fanatrehany androany. Dao aloha ity antarina mafy be ho azy. Amen. Halleluja. Miarabantsika tsirairay avy tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra iombonantsika indray androany. Misy fanatrehan'Andriamanitra rahanao amin'ny manokana ny an-trano, fa misy fanatrehan'Andriamanitra tsy hitanao raha tsy ao anatin'ny assemblée na fiarahanao ohatr'izao. Zay mahatonga amin'ny bokin'ny Hébreo miteny amin'ny Baiboly hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, na hoe aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka. Tahaka ny fanaon'ny sasany ozy. Misy zany ny sasany mahafoy an'izany, fa Andriamanitra tena miteny ao anatin'ny Baiboly hoe aza mahafoy ny fotoana tahaka izao. Andao na izy aramitsika ao anatin'ny fotoana foy ny zava-miafina ny amin'ny famonjena raha oharina tamin'ny nahafatesan'ny tompo sy ny nitsanganany. Korintiana voalohany toko farak'y 20:17 apôstôly Paoly dia nilaza tamin'ny alalan'ny tsindrimandry izay nomen'Andriamanitra azy, fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy tia ny tenako ho anareo izao natao ho fahatserovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity ny ilay fanekena vaovao tamin'ny rako izao natao ho fahatserovana, novinanoviana no misotro ianareo. Fa novinanoviana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara na fahafatesan'ny tompo ianareo mandram-piaviny. Ny révélation ny fiombonana dia maneho amintsika ny zava-miafina nanomboka tamin'ny nahafatesan'ny tompo mandram-piaviny. Magaga fa tsy teny tsy voatonona tao ny fitsanganany, satria matoa izy maty mandram-piaviny dia nisy fitsanganana teo anelanelany. Ary zay fitsanganana Jesosy tompo tamin'ny maty izay anisan'ny vokatra ngeza be tena nampisongadina an'izany atao hoe fataterahany plano mpamonjeny zany. Satria raha maty izy fa tsy nitsangana dia tsy marina ny tenin'Andriamanitra.
ozy izy ny apôstôly ozy izy ny tenandrema ozy Paul teny nampitondra iny Paul zao teny zao hoe raha tsy nisy fitsanganany tena tamato izy dia tsisy fanantenana ao amin'ny fananganana anao amin'ny fahafatesana. Misy zavatra anankiroa mantsy miafina tao ambadiky ny fandresen'i Jesosy ny hery ny fahafatesana. Ho anao mbola velona eto ambonin'ny tany ho antsika izay mbola velona eto ambonin'ny tany dia rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy tena nanomboka mipanika ny elo ray manontolo hoe vitany amin'ny hery ny fahafatesana, ny fifehezana ny hery ny fahafatesana, ny fanapahana ny hery ny fahafatesana dia nomen'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino an' Jesosy sy ny anarany taoriny fitsanganan' Jesosy tamaty. Fa ny hery ny fahafatesana tsy levona raha tsy ovaina ianao hitafy ilay endriky ny tsy fahalovana mitovy endrika tamin'ilay nofo taoriny fitsanganany tamaty. Tsy mitovy ianao zao sy ianao le ho atsangana ovana hitafy ilay tsy fahalovana avy aminy. Andriamanitra zany eny andalam-panomanana manomana antsika izy, manomana anao izy ovaina tena hitovy endrika amin'ny hita maso. Amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy dia nomeny antsika ny hery sy fahefana anapaka amin'ny hery ny fahafatesana. Fa amin'ny alalan'ny communion iombona antsika amin'i Jesosy, ny anankiray finoana an' Jesosy, ny anankiray communion iombona antsika amin'i Jesosy, samy mitondra vokatra roa samy hafa ireo. Mitanjona ino tsara, mitanjo ny finoana an' Jesosy dia ahatonga antsika anapaka ny hery ny fahafatesana amin'ny anarany. Mitanjo ny communion ananantsika an' Jesosy dia anovana antsika hitafy ny tsy fahalovana, hitafy ny tsy fahalovana hitovy endrika aminy. Ary amin'izay fotoana izay ozy izy Paul ho foana amin'izay ny hery ny fahafatesana. Ny fahafatesana no noresena ka foana. Nona antsika aloha hijery ny fanambarany soratra masina ny amin'izany vetivety. Bokin'ny Korintiana voalohany toko 5:20. Korintiana voalohany toko 5:20 manomboka amin'ny 2:5 izy zay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovany sika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho loha intsony ary sika hovany. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity amin'izay fotoana izay ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana noresena ka levona. Amin'izao mbola tsy levona ny fahafatesana satria na ianao maty verina ho vovoka raha hiala eto an-tany, na ianao hovaina hitafy ny tsy fahalovana tsy maintsy anjavona ity nofo ity. Zany hoe ity nofo ity tsy mahazo mandova amin'ny fiainana mandrakizay. Dia manomana antsika Jesosy andevona ny hery ny fahafatesana ao anaty communion. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Inona ny tombontsom-pahasoavana ao ambadiky ny finoantsika an' Jesosy izay rehetra nino azy ka nandray azy dia nomeny hery ianao ao anaty ho tonga zanak'Andriamanitra. Manomana antsika Andriamanitra hovaina ary alohan'ny fanomanany antsika hovaina dia manao fanekenam-pinoana amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy ny ampiditra ao anatitsika ny
fiainany. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny tonga ao anatinao amin'ny fotoana andraisanao an' Jesosy dia ny fiainany. Inona ny zavatra mitranga rehefa ao anatinao ny fiainan' Jesosy? Amin'ny alalan'ny finoantsika azy. Amin'ny alalan'ny finoantsika azy, io herin'Andriamanitra ao anatinao io no mitondra ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana. Mba anananao ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Petera 2:1-7. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ao antsika izay ao anatinao ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy afatsika na ny toe-panaraka an'Andriamanitra ao anatsika raha tsy manana ny herin'Andriamanitra tamin'ny fandraisantsika an' Jesosy. Ary ny zavatra nataony hery voalohany dia nanovantsika ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe rehefa ao anatinao Jesosy dia izy ny lamatoa fa ianao ilay zandriny manaraka azy. Teraka be dia be sy nahita taranak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoantsika azy. Ary amin'ny alalan'io finoana io herin'Andriamanitra io koa mahatonga antsika manana fanapahana amin'ny herin'ny fahafatesana. Jereo ny boky Nomeria fa rehefa nanota ny Israely dia naniraka menarana mahafaty Andriamanitra izay voakaikitry mipozina tsisy velona naray ary. Fa izay banjina n'ilay menarana varahana na sanatry Moizy ny velona satria tandintony Jesosy asandratra indray ao amin'ny bokon'ny Jaona Jesosy hoe tahaka nanandrata menarana varahana tany anefitra no nanandratana ny zanak'olona. Isaky mibanjintsika ny famonjena, ny pilamy mpamonjena, ny fahafeno ny famonjena dia tsy manan-kery ny fahafatesana satria menarana no endriky ny ota ary menarana koa ny rasa responsable ny fahafatesana sy ny fandriganana. Raha tianao ho fantatra androany maraina ny tena mifahamarinana ara-baiboly, Satana tsy manam-pahefana handringana anao zany fa ny tompon'ny aina dia Andriamanitra. Taorizao ny tanan'izay miaina fa zao enoy Satana nandray asa fanompona. Mety gaga be ianao. Nandray asa fanompona izy. Inona ny asa fanompony devoly? Ny asa fanompony devoly, izy miditra tsetra sy miandraikitra amin'ny familindalana ny zanak'Andriamanitra tsy mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra mba ahamarina ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy makatoa dia mandova fahafatesana. Avily ny sainao tsy akatoan'Andriamanitra. Ohatra ny tao edena ihany no mbola iaina ny mandrak'androany. Dia izy ny responsable mamitaka lavy eny izay azo ny fitahana. Tsy akatoan'Andriamanitra, tsy anaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ary efa tsy eo amin'ny position ny olona tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tsy hoe izy ny mandringa anao fa ilay teny tsekenao no mitondra fahafatesana satria Andriamanitra ny teny. Raha dikainareo ny teny dia mitondra fahafatesana ilay izy. Mipetraka ilay izy. Ny asan'ny devoly zany mamitaka foana izy mandrak'androany dia izay azo ny fitahana dia azo ny daola. Fa soa fa teo ny fanahy ny famondrapo n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany malalany. Zany mahatonga anay sari-piariny amin'ny filazantsara. Zany mahatonga anay mijoro mandrakariva manambara aminareo fa feno ny azo fijalian'i Jesosy. Mba fantatrareo ve ny fanambarana izay nampitondra an'Andriamanitra ny fiangonana ho an'ny Philadelphie ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy vakiko teto ilay izy omaly 7 ny 9 ozy izy fantatra ozy izy ny asanao. Indro efa nasiaka varavarana mivoeo anatrehanao ka tsy misy maharindrina. Zany hoe rehefa feno ny fepetra hijoroantsika ao amin'ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra dia nanome fanoaran'Andriamanitra ho amin'ny fiangonan'ny Philadelphie izay fiangonana nakasitrahany. Tsy mila fampianarana ianao hoe ny fanalahidy manokatra fitahiana, ny fanalahidy tsy ilaina ny fanalahidy, tsy nantsoina hampianatra anao anome fanalahidy anokafana varavarana. Fa rehefa miaina ohatra ny Philadelphie ny toe-panahinao maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia hozy izy Jesosy, zany efa nanokatra varavarana eo anoloanao tsy misy maharindrina. Dikan'izay varavarana tsy midina eo anoloanao fa maninona ianao no misaina varavarana mihidy ho sokafana.
nefa jesosy ny laza fa raha ohatra ny fanolorantena ny Filadelfia ny fanolorantenanao ry fiangonana dia isy varavarana tsy mirindrina eo anoloanao fa ny sokafako ny rana itoteny ampandroso anao fa tsy hanome fanalahidy anao. Hitanareo lasa voavily lalana ho any amin'ny anganongano zay le anganongano mahafinaritra. Ny zavatra tokony ataonao mba hatonga ny varavara ny fitahian'Andriamanitra isokatra reto misy clé anankidimy. Enoy dia tena romena fanalahidy fa mivaravarany lanitra ny fanalahidy nomena azy fa tsisy ao anaty baiboly hoe iny fanalahidy iny nomena ny Peteriny ny fanalahidy ny fanambinana ny fitahiana ny fanasitranana reny rehetrarehetra reny tsy mila fanalahidy omenanao akoatra ny fifantohanao amin'ny azy fijaliana. Komplena azy fijaliana, feminy azy fijaliana. Tsy misy zavatra hafa tokony ataonao fa rehefa niteny Jesosy hoe vita dia vita. Ny zavatra hafa rehetra na fampianarana mahafinaritra ny sofina be azy mampijoro anao sy mampifantoka anao amina karazana fanalahidy hafa akoatra ny azy fijaliana. Ny sekret anakana fandringanana dia tsy misy akoatra ny fifantohana amin'izay eo amin'ny antona teo amin'ny azo tandindry le menarana naantona tamin'ny andron'i Moïse. Jesosy teo amin'ny azo fijaliana banjiny ianao eo. Fantatrareo raha vao mandroso ianao dia misokatra ny fahafenona ny fon'Andriamanitra ampitobaka eo amin'ny fiainanao ny fahatsarany rehetra. Zany mahatonga ny communion sarobidy lavitra ny relation sy ny communion anao amin'Andriamanitra dia irizo ny fiombonanao aminy mandra-piavina. Satria raha miray aminy ianao ka mitoetra ao anatinao ny teny meny ianao ny fevera tena misokatra ny fampahitapity ozy izy angatao izay tianao na inona inona zany ny secret ahafahanao sitraka na inona manatsara ny fifandraisanao aminy mampitoetra ny teninao ny teniny ao anatinao sy miombona aminy. Fa mivaravarana efa misokatra ao anoloanao ny aoriana ozy izy manitika tsisy mahavoa aza miverin-dalana fotsiny fa betsaka ny olona variana ahodikodiny devoly eo amina toerana anankiray nefa mivaravarana eo anoloana efa misokatra rehefa zanak'Andriamanitra izy. Dia ozy izy Jesosy efa nomeko hery ianao vakio kely any ny lioka bokony lioka toko 10 ny 180 ovakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany teny izany. Indro efa nomeko fahefana anitsaka mena rana dia anitsaka inona kosa izy maingoka sy andresy ny herehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninana anareo akory zany. Anana ny fahavalo le hery satria na mitahany olona dia natonga ny olona ho latsaka eo amin'ny natiora-pahafatesana izay tsy namoronan'Andriamanitra ny olona. Mena rana ny veona mahafaty eny ambavany. Rehefa kekery mena rana ianao dia mipita le pozina. Maingoka ny veona mahafaty eny amin'ny rambony le manaotro zao iny. Teo izy Jesosy na viany any andohany io na viany any an-drambony io izy rehetra mitambatra hatrany amin'ny vatany foana ko ary natao ambany tongotra. Hay! Fantatrana vela izy Andriamanitra tia nokatra ny saitsika fa ny hery ny fahafatesana nomeny fahefana anapaka an'izany zay mino ny anaratra noho ny finoantsika ny anaran'i Jesosy na ny ambava mena rano iny any mirambo maingoka tsy problème fa ny baiko azonao rehefa mitoetra fotsiny ianao any amin'ny kan Jesosy ny zavatra rehetra ny feheziny Jesosy. Tsisy fampianarana tokony atao manahitaitra ny ao am-ponao akoatra ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Halleluja! Iaina anao ny famonjeny isan'andro
zay ny mahasarobidy ny fandrosoanao ao aminy mihoatra lavitra ny mikajy ara-tsaina tia ny satana milina ny lalana anao amina fanalahidy hafa akoatry ny azo fijaliana. Inona ny zavatra mitranga? Inona ny zavatra mitranga? Any an-trano vakiana Korintiana voalohany 2:10 ray manontolo. Izy ray manontolo vakiana any an-trano. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia very-hevitra ny herin'ny fahafatesana. Satria taorian'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nomboka hanangana ny olony amin'ny maty koa Jesosy. Tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa minoavy koa. Vao mahay mitombona kokoa le teny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianana niraka tsiroro hoe raha mandeha any amin'ny tanàna nareo dia zao atao, zao zavatra zao atao, ataovy. Atsangano maty diovim-boka, roainy demonie, nahazo maimaimpona nareo. Satria fantatry Jesosy satria mora kely mifakam-panahy anaovana biozina amin'ny fahasoavana, amin'ny fanomezam-pahasoavana. Zavatra omeny tompo manko zavatra tsy vitan'ny olona. Noho izany ny olona tsy maintsy mitady hery ambony kokoa noho ny tenany. Zay le fialofana. Ataovy tsara ny tanan'izay miaina. Zay le fialofana. Ka raha ohatra Jesosy ny teny hoe andana ataovy zao zavatra zao, atsangano maty diovim-boka, roainy demonie, nahazo maimaimpona nareo dia manomeza zarao le izy maimaimpona. Tsika rehetrarehetra tsisy mividy fahaizana mampahiratra jamba na mampandremy marenina na mampiteny mona na manangana maty, fanomezana maimaimpona zany. No zany natao zaraina maimaimpona. Fosy izy zao torina lazao fa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Le raha matonyona tamin'ny pasteur Diary tonga dia niteny taminy mioreny ianao tsara efa kaiky ny fiverenan'i Jesosy, efa tena kaiky mijoro tsara. Misy hafatra teo mila averintsika tsara mihitsy le hafatra ao anatina fiambenana. Hitanareo, manantitrantitra foana Andriamanitra isaky ny vanim-potoana mba hahafahanao miorina famatoa Andriamanitra, mampirisika anao iorina tsara. Efa misy varavarana ny voainy eo anoloanao ahafahanao miditra sy mandroso. Dia jereo ny tenin'i Jesosy, midiry eo amin'ny vavahady ety ianareo. Matoa izy miteny hoe midiry efa misokatra io, tsy mila fanalahidy. Fa maninona ianao no mitady fanalahidy amina varavarana efa misokatra? Misy mpampiresaka ao an-dala tsara. Zaraka tena tsy azo, mety tsy azonareo zavatra tena. Misy mpampiresaka eo an-dala tsara. Varavarana efa misokatra, zaho izy Jesosy nanokatra varavarana eo anoloanao. Tsy misy marindrina. Dia avy any le mpampiresaka tonga eo rehefa avy eo atoroko anao, tapenanao zao fotsiny le varavarana dia tsy hitanao. Atoroko anao secret, atonganao mambinina. Apirisiako ianao amin'izao zavatra ivelan'ny toe-panaraka. Fozy izy Jesosy efa mibanaka zany, tsy mila fampianarana zany. Ampioren'ny olona iombona amin'Andriamanitra, ampioren'ny olona iray tanteraka amin'ny Jesosy, ampioren'ny olona ihany izay tokony ho andrasana fa tsy ampanantenena zavatra tsy misy. Ny fifohazam-panahy, ny fisokafa masom-panahin'ny olona alala tenim-pahamarinana, miorina amin'ny fampianarana marina. Satria nareo ny fiangonana 7 tany Azia no nivangin'Andriamanitra tamin'ny analan'ny anjely 7. Dia jereo ny message, jereo ny hafatra nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny iraka izay nampanirano ho andreo fiangonana 7 reo. Fa nisy ny anankiray tena misongadina azo resantsika lesona ny fiangonan'ny Philadelphie. Ary izy 7 reo samy nandray fanakianana daholo ankoatra ny Philadelphie. Fa maninona? Fanakianana ra-pampianarana, doctrine. Rehefa mandinika tsika ny suite lojika manomboka hatrany amin'ny Matthieu, Marc, Luc, John ka hatrany amin'ny Apocalypse, mandinika lalana tsika
ny fomba fiainan'i jesosy ny zavatra sainy torohina ny fijoroany sy ny zavatra andrasany amin'ny kristianina dia tsy misy akoatry ny mesazy anankiray ihany ny hitako tena misongadina amin'ny zavatra metin'i jesosy, tsy misy akoatra ny famonjena. Rehefa vita ny famonjena dia vita ny famonjena. Ianao zany mila manam-pahatsapana fa tsy tokony zavatra hafa, tsy tokony zavatra hafa ampitodika anao tsy fantoka amin'ny fahafenoan'ny famonjena. Maty no fahotantsika Jesosy. Ary efa hitan'Andriamanitra fa tsy nanota izy dia natsangany tamin'ny maty. Velona Jesosy. Velona mandrakizay ilay nofo izay nitsangana tamin'ny maty. Ary io nofo io amin'izao fotoana izao, ilay nofo taorian'ny fitsangana, ilay nofo teo aloha ihany nandresiny herin'ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty. Amin'izao fotoana izao misy nofon'olombelona velona mandrakizay eo ankavanany iray atao hoe Jesosy Kristy. Tsy afaka hanapaka ny herin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fafan'io nofo. Fafan'io nofon' Jesosy Kristy io miasa ao anatinao. Dia atao ny jerentsika, ianao mbola ilay nofotry Adamany ao anatinao matoa mety verina vovoka na manjavona amin'ny fotoana hiverenana. Noho izany lasa trano lay ny fiantsonanao fa tsy trano boriky na vato, tsy beton io. Beton any amin'i Jesosy eo ankavanany iray, fa tanty io satria tsy toeranao mandrakizay. Aoriny io amin'ny fotoana anankiray kanefa mahagaga fa ny fanahin'Andriamanitra dia midina ao anatinao. Dia ahoana ny toerany ao anatin'ny nofo nivadika taminy sy nanota sy nandazy nolovaina avy amin'ny Adama, programen'Andriamanitra ny ao anatinao mialohan'ny toerany ao. Satria ny fanahy masina tsy nahafantatra olona ankoatran'i Jesosy. Ny fanahy masina tsy mahafantatra ny nofotry Eli, tsy mahafantatra ny nofotry Moïse, fa ny fanahy masina mahafantatra ny nofotry Jesosy. Satria ny nofotry Jesosy nofo masina indrindra, nahatanteraka ny fipetra-pahamasinina sady tsy nalala ota, tsy nanota tsy nitorotoronina tamin'ny ota. Allô? Dia zao ny zavatra mitranga. Ny fanahy masina niara-nonina tamin'ny nofo atao hoe Jesosy Kristy. Dia zao ny famonjenanao satria tsy tanteraka ianao, tsy maintsy programen'Andriamanitra mialoha amin'ny alalan'ny fiombonanao amin'i Jesosy sy finoana ao an' Jesosy, ny atonga ny fanahin' Jesosy atao hoe fanahy masina ho ao anatinao. Averiko indray, tany amin'ny Moïse mbola tsy fanahy masina ny anarany fa fanahin'i Mosesy. Tany amin'ny Eli tsy fanahy masina ny anarany fa fanahin'i Eli ny tao amin'ny Elisa koa. Fa rehefa tonga Jesosy tsy ilaina intsony ny fanahin'i Mosesy sy ny fanahin'i Eli satria ireny tsy henoina teo tendrombohitra fa Jesosy no henoina. Andriamanitra zany mitady le tena tanteraka ho henoina fa tsy le ny andalam-pahatanterahana ho alaitahaka akory. Teo izy teo tendrombohitra, tsy Moïse no henoina, tsy Eli no henoina, fa centré ao amin'ny Jesosy no henoina. Ametraka fanontaniana aminao aho, izy eto ambonin'ny tany nenoina ohatran'ny Moïse, vao maly any resaka teo raha olombelona. Fa Andriamanitra ary ny teny amin'ny bokon'i Jeremia tonga dia 12:1 fa na Mosesy sy Samuel aza nitsangana eo. Zany hoe tena nenony tamin'ny vanim-potoana nireny olona ireny satria tsy nahita olona tanterateraka fa tsy tena parfait ohatran'ireny Andriamanitra raha oharina amin'ny olona rehetra. Raha toa amin'ny pourcentage reny olona ireny nanakaiky kokoa an'Andriamanitra ny fahatanterahany mihoatra noho ny olona rehetra teo amin'ny Israely. Fa rehefa tonga Jesosy tonga dia jamba Andriamanitra satria nahita ny fahafenoan'ny fahatanterahany tao amin'ny zanany izy. Dia zay no natonga ny fanahy tsy natao hoe fanahin'i Jesosy so fa fanahy masina satria feno le fepetra mpamary toetra atao hoe masina, lasa tonga anarana nanampiana ny anaran'ny fanahy amin'izay tao amin'ny Kristy atao hoe fanahy masina. Dia teo natonga antsika tsy manantena tsony, averiko, tsy manantena tsony double portion avy amin'ny olona. Satria tsisy olona anankiray indray hijoro ka azo akana fanahy indray ankoatran'i Jesosy. Le fahafinoana tao amin'ny Jesosy nahafapoan'Andriamanitra fa na Eli sy Moïse ary
nangariany rehefa tonga Jesosy. Ka iza zany ny grand prêtre sy pasteur sy patriarky milaza ny tenany fa araka bishop na olona faranzenjana azo itapitapena ositra. Misy olona mila anjarandroa avy any aminao anjarandroa avy aiza ny ilainao. Fa raha Moïse sy Elias nangariany nomeny lamosiny satria feno Jesosy. Ao amin'ny Kristy tsika manovo. Jaona toko voalohany 9:1. Jaona toko voalohany 9:1. Mitombo ao amin'ny Kristy no ilan'Andriamanitra anao fa tsy anakaiky sy aka fanahy any aman'olona mety maty sy tsy tanteraka. Rehefa feno fepetra ny fahatanterahana Kristy ny rehetra mameno ny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Halleluja. Eny izy ahoana ny fipetrany? Pastera. Ny fifampizara-pahasoavana tsy midika hoe fifampizara-panahy. Ny fahasamihafa fanahy fahasoavana ao anatsika dia mitovotsika avy eo amin'Andriamanitra anankiray ihany atao hoe Saint-Esprit na fanahy masina. Ny fanahy masina tsy ositra fa ny fanahy masina Andriamanitra. Jesosy rehefa mivavaka zaho izy Jesosy angataka amin'ray ary izy anomenareo ny fanahy fa tsy ositra. Rehefa mihetsika ny fanahy dia manositra anao izy. Noho izany ny ositra tsy ampianarina ao anatin'ny fahamarinana tsy azo ampianarina ny ositra. Pastera Rodolphe mba meo zany porofo zany. Ny ositra tsy ampianarina fa ny ositra ny mampianatra. Jaona voalohany toko faharoa 2:7. Jaona voalohany toko faharoa 2:7. Malefa kely iny safady. Arakehitriny anaka tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana fa raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany 27 zafady 27-28 zafady indrindra. Ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy. Noraisina taizana izy taminy. Dikan'izay misy personnage manome anao le ositra matoa taminy. Jesosy le izy. Dia ny ositra avy eo amin'ny fanahin' Jesosy Kristy atao hoe fanahy masina. Mitoetra ao aminareo. Aiza ny ositra? Ao aminareo no mitoetra. Fa tsy hoe ny amin'ny olona anankiray le izy fa taminy nakanany le izy. Tamin'ny Jesosy nakana izy fa tsy tany amin'ny olona. Dia mitoetra ao aminareo izy nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahana. Dia ozy izy tsy mila ampianarin'olona nareo satria sokafan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahany ny fanapiny. Dia izay le atao hoe onction. Fanapiny fanahy masina ao anatinao mba alalanao tsara ny amin'Andriamanitra. Satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Sady marina le izy fa tsy lainga. Dia toera ao amin'ny Jesosy nareo ao fanahy arak'izay nampianarany anareo. Mamela izara ny zavatra nampianarany anandro any. Amen. Dia hitanareo ny problème ao anatin'ilay izy raha vao tafiditra ny fanahy mamona. Fanahy mamona no mitondra fa tsy fanahin Kristy. Zay mahatonga Baiboly milaza tsy vitanareo mamona sy manompo an Kristy. Manomboka tsy pura ny fampianaranao satria zavatra tokony atao ny torinao. Na ny zavatra tokony ampianatra indray no ampianarinao. Fa maty kely izy. Ny ositra mampianatra fa tsy ny ositra no ampianarina. Ianao zany tsy natao ampianatra hoe zao momba ny ositra ty ny onction, misy ny onction an'izao, misy ny onction ty. Ndana mijereo fo ny Baiboly ny apôstôly tsy nitorositra nandeha mandeha. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Tsisy nampianatra an'izany. Za tsy fahavalon'ny ositra fa manana ny ositran'Andriamanitra ato anatiko amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa za tsy natona hitory ositra tsy hampanantenanao ny zavatra hain'Andriamanitra atao fa mampanantenanao ny fahamarinan'Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Tsy mitovy zany. Fanina ny devoly nomboan'i Jesosy ny vonony tonga ny hery ny fahafatesana maty Kristy
fa nitsika ny lanitra voavonjy ny olombelona io ny fois Jesosy ny teny hoe vita vita dia vita dia ndao ny tsikitretra hoe raha ny teny Jesosy hoe vita inona ary aviaiza mbola ahafahako mijoro mampianatra manampy izay vitany indraindray adinontsika fa manomboka misitaka tsikelikely miala amin'ny fahamarinany azy fijaliana ny fampianaranao raha vao manomboka manondro olona ampiasain'Andriamanitra na manondro fitaovana nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana anie tsy ho ao anaty mosoara na ho ao anaty lamba na ho ao anaty menaka na ho ao anaty rano ataoko le fanasitrana teo amin'ny farian'i Betesda tsy tao anaty rano fa miracle sec teo amoron-drano ho an'ilay malemina ndritra mivala amin'ny telopolo taona ary vao nanomboka maty Jesosy ka nitsangana tamaty tsisy herintsony tao anaty rano mpanasitrana na mihetsika azy io dia moka kely sendran-kasika sisa fa tsisy anjely tsony na kalalao na angidina sendra mipetraka fa ny fanasitranana dia avy amina lehilahy anankiray izay pakatra nareo fofombady ary izy naniraka ilaza aminareo miavana aminy ataovy izay androsoana ny ara-panahy mijoroa ao amin'ny sitrapony fa efa misy varavarana misokatra eo ny loanao ry Philadelphie ary tsy rindrina mandrakizay halleloja fampisoana avy arena mandroso an-trany Pharaon toujours afara hoe mba fantatrareo ve rehefa nisokatra ny ranomasina mena natao androsony zanak'Israely dia hoe manokatra varavarana eo ny loanao misokatra ny ranomasina mena niditra ny zanak'Israely dia zao manokatra tsy misy mahity izy io ary rehefa manity tsy misy masokatra rehefa tafavoaka ny zanak'Israely nidino ny tany erina tafiditra ve Pharaon dobo tao mahita anao fa tsy karazany verin-dalana isove Pharaon aza malaelo Pharaon dobo zany avy aloha izy dobo any fa ianao mandroso ny fiainam-panahy tsy erikerehana fa mifandrosoana hatramin'ny farany satria ny antony manana mpisenitsika eny anoloana ary izy efa nampanantena fa ho avy tsy ho ela dia hoe tsy marisika kely amin'izany ary mionona mihitsy eo anatin'ilay izy hoe ny fiainako tsy fanaperana eto an-tany fa manana mpapakatra izay nampanantena ho avy ny fotoana ivereny ary eny amin'ny raha ny lanitra ny randeha fonay ndao rangahy ity an-tanana mafeo anazy inona ka intanjony iverenako kely le vatana teo tanty ty vatany ty tranolay nanoman'Andriamanitra tsy afaka hipetraka amin'ny nofo ao izy izy Andriamanitra satria nofo efa niodina tamiko fa zao tsy maintsy programmena aloha io nofo mba hisovena an'le fanahy ao anatiny sy hanamorana lay programam-pamoronana nofo vaovao amin'ny fotoana iverenany dia inona ny zavatra mitranga Jesosy tompo tany alina namadia anazy dia nandray ny mofo teo izy rehefa avy eo tia ny tenako raha tsy nafindra ny tao anatin'le mofo eny hoe tsara nafindra ny tao anatin'ny mofo le tenany satria izy eto tenany hitan'ny olona io izy io ko tia mofo tia koa lazay ny fa tenany tia ny tenako izy nefa izy eo dia inona zany ty efa tsy izy tsony fa za fa izy efa ato anaty mofo satria tondra ny fahotako izy ho faty amitany mission mpahafatesany amin'izay ny ho faty natongavany teto an-tany noho izany tsy nety maty izy raha mbola nitoetra teo amin'le nisy azy teo aloha eritrereto hoe efa tsy izy tsony le nikapoana sy ny vonoana iny fa iza teo amin'ny toerany nefa saiky mbola tsy maty any izy raha nidaroko anazy ingambany voazerany azo ndre mandeha fotsiny lamosonao dia efa miala ny aina fa neny Jesosy potika sy rosodrotika efa mbola velo saiky tsy nety maty ny vatany zany hoe izy mihitsiny saiky tsy nety maty fa raha tsy naka ny fahotantsika izy dia tsy nety maty amin'ny Andriamanitra tsy nikaseny ho tazy zay ny tiako zaraina fa ny mission ny ho faty transféré ny base de données le mahandriamanitra azy teo amin'ny nofo nafindra ny tao amin'ny mofo teo izy rehefa avy eo tia ny tenako tsy vakina tsy ho anala izy fa natonga namindra an'le izy ho anareo ndiky nanao échange izy le nofo mety maty ny raisiny dia natonga azy mety maty dia le nofo
mpananganana satria tsy mety maty nataony tao anaty mofo hoaninao androany. Ny rano latsaka ho famela-keloko teo izy izy vo velany elokao mba hampahazoena an'le nofo-pamoronana dia sady nampiarahany en package ny famela-keloka sy new creation na ny famoronana vaovao ara-nofo. dia zao tamin'ny finoantsika azy nateraka indray tsika olo mba hovao. dia ahoana ary maha olo mba hovao anao eo amin'le nofo a le nofo tranainy any io. Zay no mahatonga anao tsy tonga dia hita hoe lasa zazakely tonga dia vao vita zany fanolorantena raiky jesosy tompo sy famonjy fiainako moka dia lasa zazakely tatatat fa ara-panahy ianao olona mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany ao amin'ny tontolo tsy hita maso dia nomaniny amin'izay mihinana ny nofony anao sy misotro ny rany misinga avy amin'i jesosy amin'izay ao anatinao dia lasa voasariny ny singa iny avy aminy. Zay le ry famindrampo na Andriamanitra. Zay no mahatonga anao miaina amin'ny grasy na fahasoavana. Hoazavaiko. Enoy. Mandainy Jesosy amin'izay tsika. Ao anatintsika Jesosy. Fa manino izy ny tafapetraka anaty satria efa nanomana amin'ny toerana manomana ny toerana izy hipetrahany. Andalovana zany hoe ohatrany ao anaty tanty nanaiky niditra tao anaty tanty izy satria misy singa avy aminy ao anatinao. Zany hoe efa vonona daholo zany zao ny maty ohatrany tsika anao centre zany dia efa ampidirinao daholo mivato dia ny mason'ny olona efa miteny hoe isy trano eto rehefa avy eo. Dia ohatr'izay zany le fanomanina ao anatin'ny fandraisana androany. Homanin'Andriamanitra tsika hinana ny nofony sy misotro ny rany ho amin'ny fotoam-panovanantsika amin'ny andro farany. Dia lasa ao anatin'io trano lay andalovana io ty tranolay andalovana ty ny fanan'Andriamanitra no mitoetra satria manomana amin'ny alalan'ny singa avy amin'i Jesosy izy nofotra sy rahan'i Jesosy izay sotrotsika. Dia ny dikan'izay noho ny fisian'i Jesosy ao anatinao no mahatonga ny fanahy masina tafapetraka ao izay tsy misy hidiranao fa izay nataony ho anao izay ny atao hoe grasy. Dia hozy izy Jesosy enoy satria velona ao izy dia velona koa ianareo. Ny fahavelomanao androany zany tsy tokony fahavelomana mitovy amin'le ny velomanao taloha tsony efa lasa ny zavatra taloha. Fa rehefa nandrain'i Jesosy ianao dia tonga olo mba hovao natao hivelona sy ho velona mifanaraka tamin'ny kopia ny fiainan'i Jesosy mihitsy. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy manahaka azy satria izy le fiainantsika vaovao. Eno zany zao tsy tokony natao hiaina amin'ny fiainan'ny jentilisa tsony satria ianao olo vaovao. Dia raha misy fiainana taloha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia natao ialany zany. Fiainana natao hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia mba azonareo amin'izay iny fanahy tao amin'i Jesosy iny rehefa nanangana azy tamin'ny maty amin'izay. Wow, mifankahita ny fanahy sy ny nofo. Satria fantatry ny fanahan'Andriamanitra fa Jesosy Kristy tsy nanota, tsy nalala ota, tsy nitorotorona tamin'ny ota. Dikan'izay nandresy tamin'ny fahatanterahana izy teto an-tany dia nahita olona anankiray azo fongarina hatrany am-pasana maty atelona ny fanahy masina. Nidina izy tsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Dia zao amin'izay raha vao nandray an'i Jesosy ianao ary miombona amin'ny finoana aminy ao anaty communion dia manomboka misy le singa ny fahatanterahana. Zay no mahatonga anao miaina ny fahamasinany. Efa misy fahamasinana zay mahatonga anao tsona hoe olo masina satria le singa fahamasinana avy amin'i Jesosy amin'ny nofony sy ny rany ao anatinao hitoerany fanan'Andriamanitra. Dia ianao rehefa manana ny fanan'Andriamanitra ao anatinao ino ilay izy zavatra sarobidy be le zavatra zaraina. Rehefa manana ny fanan'Andriamanitra ao anatinao dia natsona hoe olo masina na mbola tsy miaina amin'ny fahamasinana azy. Fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao manomboka miova tsikelikely ny ao anatinao. Miova amin'izay manahaka azy amin'izay. Dia mahazo aina le fahamasinan'Andriamanitra ao anatinao mandra-pahatonga ny fotoana ny vananao. Zay mahatonga Jesosy ny teny ao koa tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo izay ny an-danitra. Tsy hoe miezaka ianao no tanteraka fa efa manana fahatanterahana nomboana ao anaty ianao amin'ny alalan'ny fanananao ny fanahany sy amin'ny alalan'ny fanananao ny singa avy aminy. Afaka miainga zany tsika manomboka hatreto. Ny fanahy masina dia afaka manateny ianao fa rehefa tonga ny fotoana iverenan'i Jesosy dia hovainy ianao. Ohatran'izaka ny kopia lazain'ny Baiboly
raha ny fanahy ozy izy Paoly zay nanangana an Jesosy tompo tamin'ny maty. Romanina toko 9 za romagnina romanina toko 9 ny andeny faraka 20 ozy izy ny ten'Andriamanitra ary raha ny fanahy zay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no maninona ozy izy no maninona ozy izy dia zay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no aninona amelona ninona zay maninona androany zao ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatsika rehefa avy nanangana an Jesosy tamin'ny maty ao a dia mitoetra ao anatsika ilay izy aninona anangana atsika kosa amelona atsika amin'ity tena mety maty ity ho amin'ny fiainana. Ny fanamasina zany miandry mandra-pahatonga amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy anao ny mission mpanovananao hitafiny tsy fahalovana amin'ilay kopian Jesosy zay efa ao anatinao tamin'ny fandraisana. Zay mahatonga Jesosy miteny zay mihinana nofoko sy misotro ny drako manana ny fiainanao anatiny ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Misy fandraisana amin'ny fotoana isehony ny fandraisana eo amin'ny latabatra androany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny anankiray faharoa ty tena mety maty ty ananan'Andriamanitra fahefana amin'izay no mikasika azy raha mbola tsy tiany andeha fa matoa lasa tombony koa tsy mahareteka ao any lasa tombony lay izy fa raha ohatra ka mbola tsy lasa ianao ka mbola ilaina dia zao misy zavatra tsy mety eo anatinao azony foanana ananany fahefana ananany fahefana satria ozy izy ny baiboly ozy izy ny ten'Andriamanitra teo ary raha ny fanahy zay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia zay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo. Zany hoe raha misy matimaty koa zany ao anatin'ny vatanao io tenanao io dia velominy. Zay ny fampahafantarana anao mbo amin'ny fanasitranana. Ny fanasitranana zany dia mifananganana an'izay zavatra maty ao anatinao ho velomin'ny fanahy satria mbola mitoetra sy miasa ao izy ohatran'izy izy ao anatin'ny braoany. Rehefa hitany efa tota be loatra ilay sary anankiray dia hovainy manova brao izy zany manamboatra ny braoany izy satria vatana trano fanahy itoeran'Andriamanitra tsika. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy avarotra amin'Andriamanitra mba hovidiny tsara fa ny loran-tena ny marotanao anao an'Andriamanitra tia ao anao dia anjaka ao Andriamanitra dia Andriamanitra mividy anao mividiny rahany ny ainina tolo ny vidinanao satria sarobidy aminy ianao. Teo izy izy ny Korintiana 2:9 ny 7:20 Korintiana 2:9 ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Korintiana 2:9 ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ary motsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolo ny fanamasina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo. 9:20 fa olom-bo vidy nareo ka dia mankalazana Andriamanitra amin'ny teninareo. Zany mahatonga antsika miaina ao anaty fitondran-tena tsara mankalaza an'Andriamanitra amin'ilay safidy zay nomeny antsika ampahany akentsika maha olom-bo vidy antsika tsy tonga eto an-tany anao ny sitrapontsika fa anao ny sitrapon'Andriamanitra obligatoirement. Sa tokony ianao sitrapon'Andriamanitra ianao tsy maintsy olom-bo vidy tsy mahazo manao zay tianao na manatsafidy azy. Za zao mana-tanana fa tsy tompon'ny tanako, za manambava fa tsy tompon'ny vavako. Misy fotoana teteny zay tiako tenenina fa misy feo ao anatiko hoe tsy azo tenenina satria misy tompon'ny baiko opoko tsy mahazo miteny zay zavatra tsy tokony ho teneniko. Dia io no mahatonga an'iren'ilay teo libra reny satria teanao zay tiany izy dia milaza fa tery lahy raha miaina an'izany dia hoe tery ianao raha miaina an'izany. Tery saina verina amin'ny ABC de l'évangile pasteur Rodolphe. Non, au contraire, omeko nofo sy ventikanina ny mpianatra fa tsy omeko ronono mampatory. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. No zany tsika tsy maintsy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety mangidy ilay izy misy fahazarana mara ereto ao aloha dia hoeto amam-bavaka folapolao ny amin'ny Paoly ara tena ny teny asiko ma Paoly olona nitoro momba ny grasy mihoatra
no lazy Paoly ozy izy Paoly zao no lazay Paoly asiko mafy ny tena izy ihany manisy ny tena no mangana fa manina tsy olona nasainy manao boxa dia mangana aingana fa izy asiko mafy ny tena ko mangana andevozina satria misy volonté an'le nofo tsy azo atao tsony fa tsy maintsy andevozinao ty fa ty tsy sakaizanao ty indraminao ary eto satanany miasa ampidina anao noho izany esoro selonana esoro fakalana aza mangity fa raha miveriny Jesosy tsy hita ianao na miteny hoe izy milaza aminao fa za tsy hitany raha voaratsy toetra tsika tsy afaka mpifana tena pokaty eto eo na amin'Jesosy eny nytanjosika tsy hitany ianao raha vo zay fa atao zay ahitany anao ny ahitany anao tsy misy afa-tsy hoe forger amboariny ianao arendriny ianao mba ho tonga volamena tsara mba ao an-tranony ray mandrakizay fa tsy ary ty fanaka volamena avokoa aneny ao an-trano hoe fa misy azo ao misy varano misy zao volamena mazaka arendrika vo mahay mampitoetra sy mamoaka an'le tena fahatsarana mahaizy azy natioranao tsy mivoaka raha tsy eo anaty setra soran'Andriamanitra raha misy setra soran'Andriamanitra raha misy ady soran'Andriamanitra raha misy zavatra rehetrarehetra satria ireny lalam-panehoana no mahaizy ianao satria zanany ianao fa olom-bovidy ianareo makalaza an'Andriamanitra miteninareo io tsy ny tena makalaza an'Andriamanitra ao amin'ny amina kor mihitsy nylazainy ty satria efa navarotra olo izy ianao manamazy fa tsy mahazo mampiasa an'io amin'izay tianao satana tena jambanao aingana satria fahavaly ny famakianao baiboly ka za mpifangarona ny famakiana baiboly sy ny fijerevana jeu sy vidéo sy ny filma tsisy dikany tiktok ihany mampitokitoky ajanony raha manam-potoana omeo an' Jesosy ny fotoana mahagaga izaka mameno fotoana mavalio izy mameno ny fotoana iainanao io ka manina raha mba omena tombony izy mpanomendreny ataontsika maty antoka vitatsika miantso ny namantsika rehetrarehetra ahoana anana ndrika itoko mandalo atisiny anana dia zany atao tsika tsy raviny sady ratsy mba hasosotra fa ny olona rehefa tena mitsika dia tena hitanao ny amin'ny endriny hoe faly izy satria ampifalian'Andriamanitra izy alleloia fanamasina tsy hoe kory anaty fivoriana ianao nitratra ny osotry ny fifaliana fa mivoaka etsy ianao manginy ty inona ary ty saritsary mpanompony evangelika ty inony ty mahamenatra an'Andriamanitra mihitsy le izy ny olona atao hoe manana osotry ny fifaliana fantatra hoe janabe ny zavatra treny fa mbola hiteny amin'ny endriny hoe misy fanantenana izy ny fanantenako tsy ho levona Jesosiko ine tsy amitaka sanatria indro efarakay kinyandro izay amonjenay avy Jesosy o maranata aleo fa omeko toko sy andininy ianao nananao antoka hoe le kopia amin'ny fitsanganan'i Jesosy ihany le kopia ananganana anao raisynjona voalohany toko fahatelo ny andino fafito mamiry Jesosy mamiry Jesosy mamiry Jesosy ny fitiava inona no anafatsika azy anaka aza velisa mitaka anareo zay manao ny marina eny marina tahaka an'izy
tahaka an'izo tahaka an' jesosy ao amin'ny jona voalohany toko fahatelo ihany ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahatelo ambony kely ao ry malala ankehitriny aza dia zanak'andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay ho toentsika rahatra izay fantatsika fotsiny kosa aloha dia zao hoe raha iseho izy dia ho tahaka azy sika fa ho hitatsika izy dia zay tena endriny tokoa raha vao miseho zany jesosy dia tahaka azy ianao satria nofo avy amin'ny nofony fandraisana raha avy amin'ny rahany ohatra ny adama ny asorona ny taolana nasiana nofo vao mifoy adama tsy sy niteny taminy hoe ty eva avy amin'andriamanitra tsy mila nanazava voaniratra amin'ny masony toy izy adama hoe hoay eo eva ny anaran'io taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny tsy teo akory tamin'ny opération opération sans trace tsisy trace nahantsy tanana ny tonga dia nataoko nakana n'le taolana natao amin'le teheza natao nofo koa nalaina nakombona tonga dia eva fo avy eo taolana avy amin'ny taolana vao tonga any amin'ny raha malanitra jesosy satria nanaikitsika ny ovana iaina ny fahamarinany tahaka azy iaina ny fahamasinany tahaka azy dia ny aty ambony tany nietsika ny asa ho azy amin'izay ny fotoam-panenony trompetra ny rahan' jesosy sy ny nofony vao misotra tonga amin'izay ianao dia hitsenaina nitso nofo avy amin'ny nofoko ty raha avy amin'ny rahako raha iseho izy dia manina ozy izy tahaka azy sika jona voalohany toko fahaefatra ny andimy fa fito ambin'ny folo mamy ny tenin'andriamanitra tena tsara amin'ny anaran'i jesosy zany no tanterahana ny fitiavana amintsika mba ranantsika fahasahina amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao dia ny androany dia to vita fa tahaka azy ianao fa tsy hoe amin'ny fotoana vao surpris amin'izay hoe amin'izao vao tena tokony ho tahaka azy amin'izay satria izao vao fotoana zany iny izy iny e dia neto aloha dia va tahaka azy dia hovainy fotsiny amin'ny fotoana iverenany hitovy endrika aminy mila manaiky isika ataovy amen tokony hanapa-kevitsika manomboka androany zany hiaina amin'ny fahavelomany sa tsy zany anahaka azy amin'ny toetra sy fanao mba azo aina ny fahasoavany ina moa le fahasoavana ny fahasoavana miseho amin'ny endrika anankiroa ny fahafahatsika miaina ny fiainany amin'ny famondrapo zay ny atao hoe fahasoavana fandraisana zavatsoa avy amin'andriamanitra raisitsika tsy hampamendrehana tsy hoe mendrika ianao na efa tanteraka be ohatra ny naza mipozinao dia mbola tsy mendrika ihany ianao satria io nofo mihitsy no novaina tamin'ny adama tsy mendrika ny sitraka ny tsara an'andriamanitra fa no fahasoavany matoy izao atsika zay mahatonga ny jaona toko voalohany dimy faina ambin'ny folo jaona toko voalohany ny andiny faina ambin'ny folo zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy amarana amin'izay aho alleloia Jean 1:16 fa amin'ny fahafenon'i jesosy nandraisantsika rehetra fahasoavana anampy fahasoavana ao amintsika ny manovo fa tsy any amin'ny olona ny fampizaram-pahasoavana ilaina hifampaherezana avy any amin'ny olona samy olona fa ny avy amin'andriamanitra le fahafenona afatsika migoka mihoatra mba hiankinantsika aminy amen izy sinona ny fahavelomantsika vaovao zay mahatonga mipaoly ny teny tsy za tsy no velona fa Kristy ny velona ato anatiko velona midika miaina sy mietsika miaintsika tahaka azy mietsikitsika tahaka azy zay ny atao hoe velona ny atao hoe velona sy miaina dia mietsika miaina sy mietsika ny atao hoe velona izy nilay fiainantsika vaovao mamaritra ny etsika rehetra ataontsika dia ny aty ambony tany tahaka azy fanamasina sy ny fahafenony manovanao ho tahaka azy arakaraky ny hery sonoa satria le varavarana eo nylohanao misokatra miaraka aminy no ahafahanao misitraka mihoatra lay fiainany sy lay etsika zay ataony keo zay mahatonga ny baiboly milaza amin'ny teny frantsay hoe grâce soit rendue à Dieu midika hoe ny grâce n'Andriamanitra dia averina any aminy matoy ianao afaka manome dia nidikan'izay manana mena fahasoavana ianao dia ome voninahitra avy amin'izay Andriamanitra fahasoavantsika ny mandray ny tsara ny rehetra fahasoavany ny ainatsika
ny fahasalamanandroany fahasalamako tena atao voatra zay mihitsy le izy ny fahasalamanao atao hoe vokatry ny fahasoavana noho izany tsy mahazo manao zay tianao ianao amin'io fahasalamana io fa hoe tao nimponan'andriamanitra io ny famelan-keloka fahasoavana ny ainantsika an'izany anaranao ny boky ny fiainana no ny fahasoavana mahatonga anao voasoratra io vadinao io dia fahasoavan'andriamanitra ny zanakelinao an-trano sy ny famikelinao fahasoavana tehirizo tsara ny relationao miaraka amin'andriamanitra dia meo lanja ny asaribidi ny fanomezany rehefa tsy eo anio anenenany masoandro sy rivotra fahasoavana sakafo fahasoavana firenena eto Madagasikara ianao fahasoavana maro no mitsiritra nyty tany ty fa ianao miaina ny fahasoavana mila bebaka mba mivoaka ny arena kibony tany ho anao mba misitraka ny vokatry ny tany ianao fa tsy ohatry ny ambony boty fotsy mafana nefa amin'ny andro ririnina tsy natao hisitraka nininina ivela amin'ny fahasoavany ny fifaliny ny fifaliko ny fiadanany fahasoavany mahatoy izao famindrapony ny joroko vela ho an' Jesosy noho ny famindrapony sy ny fitiavany zany ny ainantsika eto tany ny asany sy ny fahatsarany rehetra dia sitrahako amin'ny famindrapony satria no amaolo mbo vidy variny zay hoe fefotoan'andriamanitra rehefa mandeha manimontsy kroazatsika na tamin'ny fianaratsoa zay tamin'ny fianaratsoa na halala fa 2 jours alohany nahatongavantsika mandro mba tonga le maraina mbola orambe tany erika tsy hijanonana fa vao tonga antsika nazava ny andro fehezin'andriamanitra amin'ny fotoana satria isolombofidy ijoro eo amin'le toerana ianao ne olombofidy tsy marety eka ao an'andriamanitra ny hoe manomeza voninahitra azy eny manomeza voninahitra azy fa monina ianao miteny hoe manomeza voninahitra matonga manome voninahitra azy ianao aloha nomeny voalohany dia nena azy le nomeny anao ihany no averenao any aminy zay mahatonga le olona efatra amin'ny roapolo miekohaka dia tsipy le satroboninahitra hoe tongotra Jesosy dia misy vaovao mitsiro ny etapindohany tsy afaka isy vaovao eny etapindohanao raha fininao le netanany efa nomeny fa toray eny tongony anga fiankofana zay le lazaiko momba Maria omaly ndao ny faranako amin'izay dia vavaka tsika Jona toko faraky ambin'ny folo navakitsika mihitsy manoka mindiny faraky amin'ny roapolo rehefa tonga to amin'ny tany nisy ny fatiny Lazarosy Jesosy dia ozy izy Maria ary Marta zafady tamin'i Jesosy tompoko raha tety ianao dia tsy maty ny anadahako nefa fantatry fa na dia ankehitriny izao aza ninina angatana amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao to Jesosy taminy hitsangana ny anadahanao fa Marta tamin'ny fantatra ny fitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany Jesosy taminy zany ny fananganana ny maty sy fiainana ary Maria zay mino ana dia maty aza dia ho velona indray ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay min'izany va ianao dia ozy izy taminy eny tompoko mino ahy fa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra lay tonga ao amin'izao tontolo izao ary rehefa nilazana izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina amin'ny Maria ravaviny zany hoe tsy niabotira zany négociation Marta lesona no azony nanao hoe tonga mpampianatra ka miantso anao dia faharoapolo ary raha vao nandre zany Maria dia nitsangana faingana izy ka nakeo aminy fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teny hitanao mbola teny amin'le nitsenany Marta azy ihany izy tamin'io zany resaka rehetra zany teny ampitsenana daholo dia nifaraky amin'ny telopolo ary ny José teo amin'ny Maria tao an-trano ka nitsapalelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy satria nataony fanakany amin'ny fasany hitomany indray Maria dia nifaroa amin'ny telopolo ary Maria rehefa tonga teo amin'ny toeran'i Jesosy ka nahita azy dia tsy oatra mipozy Marta fa niakohaka teo tongony ka nanao tamin'ny tompoko raha teto ianao même phrase tompo raha teto ianao dia tsy maty nianatahako dimy fatelo amin'ny telopolo ary hoy Jesosy no nahita azy nitomany sy nijose niaraka tamin'ny nitomany kio dia vonto ny fanany ka torakovitra izy ary izy aiza moa no nandevenanareo azy zay le mahasamy hafa n'le izy Marta avy aminy resaka ohatr'izao tsody dia manao croise librara Marta raha tety ianao tsy maty ny anadahako masomaso tetateta fanatrika dia miresaka Jesosy tsy taitra Jesosy mbola tsy nitsika teo izy vao niazakazaka izy ozy izy Maria ozy izy Marta ohatrany tsy mety zany négociation aoko zany fa aloha tady pekohaka fa tonga tao Maria ino Maria vao tonga ino Maria fatamy tonga dia niekohaka teo tongotra Jesosy nanino izy niekohaka teo deep communion fiombonana lalina tsy zatra mametraka an' Jesosy
eo amin'ny toerana mitovy ran aminy fa zatra mametraka an' jesosy eo amin'ny toerana mahandriamanitra azy voareny hoe maty ny anadahako fa raha teto eno tsy maty izy mitovy amin'ny marta ihany tsy mifampiresaka nefa ry zareo sujet de prière mitovy fa réaction tsy mitovy ny anankiray dinidinika ny nameno an'izy fa jesosy tsy nihetsika eto amin'ny toerana nisy azy fa ny an'le anankiray vo ny akohaka aiza moa no nandeverana azy tonga dia action hitanareo zay teneneo akaikinao ina ny andrasan'andriamanitra aminao hoe manatsara communion miombona tsara amin'andriamanitra manao ny sitrapon'andriamanitra dia tena ny ambony rehetra hoe blablabla bliblibli averena blablabla hoe a dia bliblibli na mahafinaritra ny sofina azy jereo tsara io masony dia jereo ianao hoe a manan-javatra homanina misy mpapakatandrasana zay hoe jesosy no anarany teny zao hoe teny zao miomana tsara ataovy zay iombonana aminy aza manary fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany miandy ianao jesosy hoe fa zao ry Philadelphia hoe domy izy zao ry Philadelphia zao ry Philadelphia misy varavarana eo anoloanao efa misokatra le izy atsisy ahidy an'izany mampisoa ianao halleluja jesosy tsangana amin'ny toerana misy ianao andriamanitra raiko ianao le malala tsara indrindra tamin'ny fitiavana nasionao tamin'ny alalan'i jesosy rena sy tsapanay fa ny zava-misy amin'ny finoanan' jesosy dia mahatonga anay anapaka amin'ny herin'ny fahafatesana fa amin'ny alalan'ny fiombonana in' jesosy dia tsy maintsy ho avy ny fotoana ny fahafatesana resenaka levona amin'ny fotoana iverenan'i jesosy apakatra anay ka hitafiana iny tsy vahalovana malala anay ianao jesosy malala anay ianao halleluja eo mpanomanantsika anao ntirity amin'ny fotsika manontona datsika tena anao déclaration d'amour amin'i jesosy teny hoe ianao le malalako tsara indrindra ianao le apakatra ianao no ndrasany foko ianao le niaritra tamiko halleluja
tsikisaina amin'izao fotoana izao akipiny hoe masinao e teo amin'ny azo fijaliana roa rivotaona lasa nisy tantarany sio nisy olona anankiray izay tsy nijery fotsiny nahitanao any an-davaka na tonga anao ho karazan'olona afaka hijoro na tena fiainana androany mahafantatrao ve fa nisy fotoana ianao io ny olona manodidina anao indraindray leo ny zavatra tsy mety nataonao misy fotoana reraka ny olona ary misy fotoana aza indraindray ny olona milaza fa io hoe mba avotra ntsony hoe mbola mba ety ihany ny fiainany na nerinify aza ngamba ny akoho tsy ovantsony io satria efa metsaka loatra ianao nandesy fanantenana ny olona fa misy lehilahy anankiray izay izy rery sy samy manantena rehefa mijery ianao dia zao ny ataony hoe za mbola mahatoky fa afaka iovy io tsy niandry anao nanoty izy vao nanolo-tena roa arivo taona lasa fony mbola tsy nitorotoronao tao kiboneny akory ianao nefa niantona teo amin'ny azo fijaliana sy nanaiko mpahoriana teo amin'ny toeranao izy satria tiany ianao izy mahalala anao mihoatra anao ny tenanao ny fahalalanao ny tenanao izy misaina anao isan'andro dia mba hieritrerety hoe androany tsy manam-paniriana akoatry ny ombona aminao izy sokafo mifonao anatin'ny ray minitra mitenena amin'Andriamanitra teneny Jesosy za Jesosy io tena androany maraina manatona anao mila anao ny fiainako ifonako aminao avokoa ro zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao ka mety nampalahelo anao na nampandeferako ny teninao hatramin'izay androany atompo te hiaina se hita ny fahatsaranao ny fahatanterahany indray te hiombona aminao indray amasino amarino ary amin'ny alalany reto mofo sy kapoky reto izay manambara ny tenanao sy ny rahanao dia aoka ny fiombonako aminao vaovao indray mba hikorona sy nampahefana atao anatiko ny herin'ilay nofo ny kapoana sy ny vakino fanasitranana sy ny herin'ilay raha famelakeliko aso ny fanahiko sy ny aiko diovy ny atao anatiko rehetra fanao fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny aoka tsisy fitaka ny fanahinao fa izay nanaovanao fanekena teo anatrehany dia hijoronao tokoa arak'izany ho voninahitry ny anarany amen. Jesosy tombo tamin'ny alazana madihana azy dia nandray ny mofo izy ho an'ny olona rehetra izay voavela eloko androany dia nivakino ny mofo dia ozy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo so natao ho fahatserovana misaora azy. Hoy ny tompo ilay rano famelan-keloka avao sady mandrakizay izay nalatsako anareo izay ilay ranom-boaloboka ao anatin'ny kopy hosotronareo so natao ho izy Jesosy ho fahatserovana ka navinanao vinareo mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny misaora azy. Misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny nofotrao izay nohaninay ny rahanao izay nisotronay mitondra fiainanao anatinay velombelom izay dia fenofeno izay Jesosy atao izay sitrakao mino androany maraina fa ny nofo izay nohaninao sy ny ranom-boaloboka izay sotronao dia manambara ny tenan Jesosy sy ny rano miasa ao anatinao mananantoka androany fa andrenao vavolombelona avy amin'ny fahafenoany izany eo amin'ny fiainanao manomboka androany ho voninahitry indray mianaran'i Jesosy amen. Ndao tsika ity-tanao avy eo any tompo mazoto toerana za misy miala fa mbola hivavaka tsika rehefa avy eo sady hidera ho amin'ny fanatitra sy ny filazana.
Alleloia. Dao aloha tiaka mafy an Jesosy. Mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nahafahantsika nisitraka ny fanasany fanasan'i Jesosy, ny ombona latabatra sy ny sotro ny rano teto. Programantsika dia rehefa avy eo misy ny fotoana ny tanora. Iza ny tanora tonga eto? Be da be izy zany. Dao aloha tiaka mafy an Jesosy ny amin'ireo tanora eo aorianan'ny fotoana dia fotoana ny tanora avy hatrany mandroso eto aloha ny tanora, dia misy koa ny fotoana ny club d'enfant. Club d'enfant aleo zarina amin'ny fitezahana araka an'Andriamanitra ny ankizy. Dia zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza fa na dia antitra ary izy tsy hiala amin'izany. Misy fotoana ho an'ny ankizy eo mianatra tenin'Andriamanitra, misy fampizarana, misy partage dia raha eto ianao mbola tsy nanao an'izany ny zanakao dia afaka mijany ianao rehefa avy eo. Dia misy mpampianatra club d'enfant eny aoriana eny dia atsy ambony atsy dia antanina an'zareo hoe firy taona ny zanakao dia manantona an'zareo ianao fa mahasoa ny fitezana araka an'Andriamanitra. Alleloia. Ny amin'ny programa amin'ny herinandro dia tsy miova ny fotoanantsika. Misy sekoly latsinainy, talata, alarobia. Ny toerana dia anankiray ihany Super U Analakely rihana faharoa manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany maraina. Latsinainy sekoly famana olana, talata sekoly fanasitranana ary amin'ny alarobia izao dia sekoly tokantrano. Alleloia. Tongava hoeto ny namana raha manam-potoana vakansa zao ny ankizy dia hoeto ny zanaka mamonjy an'izany sekoly izany raha afaka ianao. Alleloia. Amin'ny zoma dia tsy miova amin'ny fotoanantsika fa eto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 zoma fanotronana io fotoana mahafinaritra be. Fotoanantsika moa mahafinaritra be sy miavaka daholo, tsisy hoe latsinainy sekoly kely dia zoma fotoana lehibe fa fotoana rehetra dia misy an Jesosy avokoa ary ny présence an Jesosy ao anaty fotoana ny tena mahazava-dehibe ny fotoana anankiray. Dia amin'ny herin'ny androany amin'ny 7 maraintsika dia efa eto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely. Aza dinoina ny croisade fiombonana mandeha any amin'ny programantsika any croisade fiombonana. Antsika ihany koa dia manana radio FM 90.8 na eto Antananarivo na any Tsirabe na any Majunga FM 90.8 mandeha 24 heures sur 24 io misy ny teny manafaka isaky ny adiny iray ary misy ny tenin'Andriamanitra izay arahantsika amin'ny en intégralité moa fiteny anazy, arahantsika manontolo misy anankiray amin'ireny isan'andro dia aotsika miaraka mifampahery mifampatsiaha ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoanantsika rehetra ihany koa dia mandeha mivantana ao amin'ny HVKL Mission Events, ao amin'ny page FB any HVKL na amin'ny YouTube HVKL-Mission. Misy direct foana dia afaka jerena raha sanatrika tsy afaka manaraka direct ianao dia afaka mijery mamerina mijery an'ilay fotoana amin'ny fotoana rehetra. Takizay ny programantsika. Misy koa ny centre izay fanorenana centre izay tsika moa tsy mipompy eto, tsy mipompy fa zay terem-pitiavana mandeha ny fanorenana centre voninahary Jesosy irery ihany ary inoko fa tsika tsirairay avy ireo dia mba samy maniry an'izany hoe ho vita aingana ny centre zany aloha sa tsy zany raha izay feo atsika izay aloha tsy zato isan-jato ny nama zany sa tsy zany Alleloia. Tsy asiana fanentanana ilay izy hoe manovy ianao fa zay apetraky ny tompo anemponao. Trano ny dadanao io tsy trano ny pasteur Rodolphe io fa izy manana ny azy efa tsara be fa an'Andriamanitra io any dadantsika, anytsika no hivavaka, anytsika ny iray fo dia andao samy anao zay apetraky ny tompo ao anatiny. Amen. Amen. Merci rahalahy. Injiry atao miboaka sa ny tananao dia andao tsika hivavaka akipio masonao dia andao hisotra an'Andriamanitra ny amin'ny reto fahafahany reto dia andao tsika angataka hoe Jesosy aoka reto tonga fanan'olona marobe ho voatahiry hatramin'ny farany Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misotra ny amin'ny fahafahanay nanolotra ho anao avy aminao ihany Jesosy no nangalanay hanomezana ho anao. Ray Jesosy ho fanantitra kasitrana satria tena vokatry ny fo ho tonga fanan'olona marobe voatahiry hatramin'ny farany Jesosy voatahiry ary ho vavolombelonao hatrany am-parany tany. Amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika tehaka mafy andraisantsika mpanompon'Andriamanitra.
alleloia dao tsika hitsangana isotra an'andriamanitra mifontsika manontolo ataovy azonao antoka fa niombona tamin'i jesosy ianao androany firy aloha voatah androany mba ataovy le milanitra ny tanao voatah tamin'ny teny fantatrao le antom-pisina sy le fanomanana ao anatin'le fananganana sy amin'ny fotoana iverenan'i jesosy aza hidin'ire tanan'ireny fa tenenao Andriamanitra dia isotra sikasitraka anao mifoky sy ny fanahiko Andriamanitra manana fahafenona amin'ny fahatsarana amin'ny fahasoavana amin'ny rehetra eo amin'ny fiainako no ny azy fijalianao sotra ny amin'ny fieretanao teo amin'ny fiainako fa ianao no nahatanteraka izany ianao no nahatomombana an'izany ianao no nameno ny banga rehetra tamin'izay noetriretin'ny saiko fa fahaverezana naketraka ianao rery Jesosy androany te isotranao ny amin'ny ranao sarobidy te isotranao ny amin'ny ranao sarobidy satria fantatro fa no ny ranao izay nalatsakao dia avitra voavela heloka voadio nadio foko ny fiainako ny fietreretako mananantoka fiainana mandrakizay manana Andriamanitra velona manompo Andriamanitra velona aza hidina ny tananao dao tsy kiteny amin'i Jesosy za le mahantra zay mpanota taloha nefa novainao Andriamanitra no ny ranao sarobidy halleluia Jesosy La marche, ça le crie, tu es moi. T'es navire et fatamba, n'antignan je la vigna. Ni out, nana la vicia, et tout bien ça n'a libé. Avigna pita nuit Sina vela não o vejo, não pode
Alleluia. Akoatran'izay tsy tonga eto ivavakintsika ho any zanakitsika rehetra sy ny zanaka kristianina rehetra ho an'ny ankizy rehetra mihitsy izay nalabaka androany. Hiatrika an'izany zay Andriamanitra amin'ny herinandro ny zanakay, ny zanaka malagasy rehetra, zanaka ty iraky ty Andriamanitra sy ny asa fanompoana, ireo kristianina rehetra izay hiatrika an'izany fanadinana izany manomboka amin'ny latsinainy Andriamanitra. Mangataka mba homenao an'izy ireo ny saina izay afolo eny amin'ny fahendrena, tahaka izay nanana ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego ary Azaria, Daniel sy Sadraka sy Mesaka sy Abednego, izay nampitombo mihoatra no ny fahendreny izay tao amin'ny lapa rehetra satria nomenao fahatsilosaina. Mangataka Andriamanitra aoka ho zato isan-jato ny vokatra amin'ity, aoka Jesosy ho zato isan-jato ny vokatra amin'ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Apetra amin'lohanao ny tananao fivavaka ho anao ako, ianao koa hivavaka ho anao, hifampivavaka isika. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fandriamanitra androany maraina hikasika ny fiainanao, tena mino ho amin'ny fanasitranana ny tenanao ray manontolo. Tadidio fa ohatry ny mahatsiaro an'i Jesosy zany mahita azy ohatry ny olona mpiasa tany zany, dia nao le angady lanjainy, dia rehefa miasa izy dia le angady no ampiasainy, fa rehefa vokatra tsy misy voninahitra ho an'ny angady mihitsy fa ho an'le mpampiasa. Dia zao ny tombony ho an'io angady io rehefa dombo sendra vato, sendra zavatra mafy be eo amin'ny tany eo dia dombo, dia isaky ny hariva dia sasany le mpampiasa azy dia rangitiny fa mbola ho ampiasainy rapitso. Dia ny tombony koa rehefa avy miasa izy dia lanjainy. Manaovy ianao voady amin'Andriamanitra, mitenena aminy, ty vatako ty Andriamanitra hatramin'izay nientiko tamin'izay tiako nampiasana azy, fa manomboka androany atolotro mba ho ampiasainao amin'izay tianao ampiasana azy. Mandren'Andriamanitra miteny ho an'izay olona mivoady eto androany ka tena vonina ny ampiaikiny ao anatin'ny fony hoe ty tenanao io tsy ampiasainao amin'ny ota sy mifaratsiana fa tena omenao an'Andriamanitra, hijoro Jesosy apartiranyity andro marainy ity, tena manao fanekena aminao fa omeny fahasalamana tanteraka ianao. Aza vela hoe ho amin'ny tanjon'ny fahasalamana no amin'ny fanasitranana, fa meo fotsiny sy atoloro fotsiny ao amin'ny fanompoana, fa hiasa Andriamanitra androany. Raha ianao zay olon'izay androany dia taditio, ianao le lanjain'Andriamanitra maraina dia lanjainy koa ny hariva, ianao le karakarainy sy ranonitiny satria mbola ho ampiasainy foana ho voninahitry ny anarany. Raha isony fahasoavan'Andriamanitra androany maraina, afanao misitraka an'izany fahatsilosaina avy any ambony zany amin'ny asa mandraharahanao, ny fisokafantalinao ny fomba tsy takatry ny saina, amin'ny hevitra mbola tsy nisy nanana mihitsy fa ianao no nomezan'Andriamanitra zany. Tononoko ho fanasitranana amin'ny lafiny rehetra, na tamin'ny singambolonao aza androany ka misy fanaintainana dia hositran'Andriamanitra ary mitsahatra amin'izao fotoana itenenako izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha problema na sofina na marenina na tsentsina na mitsiranoko, amin'ny anaran'i Jesosy aoka andrenao dia aoko maina ny fery dia aoko sitrany ianao. Raha problema ny amin'ny ati-dona fivitosana na tumeur na fery tsy mety tsy maina koa, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta aoko sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Naiza toerana misy an'izany aretina zany, na eo amin'ny masonao na ny amin'ny aty orona, aty vava, tenda, na mety fivitosana zany, na mety any amin'ny lalakany, na any amin'ny sarakaty tsinay vavony, any amin'ny tova-pananany, azo-damosina sy ny taolana rehetra nitsoka ny pancréas, ny aty, ny afero, tsy haiko hoe inona le aretina fa mety tsy voatono ny vavako, fa amin'izao ora sy fotoana itenenako izao satria mbola ho ampiasain'Andriamanitra ianao dia tsy mahazo mampahory ianao zany. Tononoko ny tongotra sy ny tananao ho fantsony am-pelantanan'Andriamanitra, ary indrindra ny fonao, io fo maratra io sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, ny fo manaintaina afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha iso ny fanasitrananao feno amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny ozatra
fanaintenanao amin'ny ozatra nartrose nartrita na tsy fantatrina ny anarany sitrany ianao mianaran' Jesosy sitrany ianao mianaran' Jesosy raiso ny fanafananao zao raiso ny fanafananao tonga dia mivoninahitra Andriamanitra misaora azy amin'ny fonao manontolo sitrana amin'ny gripa amin'ny sery amin'ny zay karazan-javatra rehetra ilanao fanasitranana tonga dia sory azy fotsiny amin'izay sory efa vita avereny vita avereny vita vita ny zavatra rehetra sotra Jesosy halleluja izy mivonina hanoraka ny voninahitra ny tampon-dohany eo ny tongotry Jesosy androany maraina andao ataontsika izay hiry izay halleluja voninahitra ho an'ilay mitoetra misy fiandrianana mandrakizay mialohany hitsodrano halleluja nanenjely ny an-danitra aza mikoaka eo fiandrianany tsy to zay voary rehetra tsy hita maso miaina fahatanterana manoloana ny seza fiandrianany miaina ny fahatsarana ary mikoaka miaiky ny fahalebiazany zay koa Jesosy zay koa ekoaka an'olotra hoe ho atongotro ny fahatsarana rehetra Masnas
anao lay mendrika eo miseza fiandianana mandrakizay any anao lay tokana mendrika eo amin'ny fiankofan'ny olombelona rehetra lay natao andolehany loalika rehetra lay natao hoderaina mandrakizay no ny herin'ny anaranao sy ny fahatsaranao ho anao aneny voninahitra ambony indrindra hatrizay ka ho mandrakizay raha izy Jesosy voavainy amin'ny lanitra ny taninao dia tenenao Andriamanitra ho anao ny fahatsarana sy ny voninahitra rehetra teo amin'ny fiainako Andriamanitra ny fiainako androany dia mbola ianao ny rehetra momba dia noho ianao satria ianao dia nisy aho sotra Jesosy raiso antana averenao any amin'ny doly averenao any amin'ny aza misy azonina anakely azy sory azy dia omeo voninahitra azy ny zavatra rehetra efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izao matotoy izao aho dia noho ianao ary fantatra fa ny fahasoavanao no miazona halleloia ny tananao no miazona famondraponao miazona na ny fiainako na ny aiko mahakasika rehetra satria noho ianao Jesosy voninahitra ny eo anao rery mandrakizay makasitraka tompo amen dia amen hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo mampamirapiratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka mindra fo aminareo manandratra ny tavany aminareo ne Jehovah ka nomenareo fiadanana amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zareo mpitsikitsikina fahasoavan'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo atao fandroany amin'ny olona orinanao indray fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo dia ka mafany tompo sotra tompo